Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Andehantsika itehaka ety am-panomboana ho an'i Kristy irery ihany. Alleluia. Dia ny fiadanana ao amintsika rehetra. Tonoany ao amin'ny akaikinao ny fiadanan'i Jesosy ho azo manokana. Tenenao am-pitiavana, am-pifaliana, am-pitsikina, tenenao amin'ny mihitsy hoe tena ianao io feno fiadanan'Andriamanitra. N'aiza andehananao dia aoka hanaraka anao zany ao aminao isan'andro zany. Amen. Ny fotoana rehetra izay tendren'Andriamanitra ho antsika dia fotoana amin'ny programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Raha misy andro anankiray, raha mbola misy fafana, raha mbola misy tombonandro, raha mbola misy masoandro miratra, raha mbola misy maso afaka mahita, dia ivery foana isan'andro fa manana ny tsara indrindra efa vonao anao Jesosy. Amen. Tsy izay hitan'ny maso, tsika efa nampianarin'Andriamanitra araka ny zavatra nampiteneniny amin'ny Paoly hoe Korintiana 2:4-5 hoe izay mbola tsy hitan'ny maso nefa voninao anao dia mbola tsy nieritreretinao akory nefa voninao anao. Dia androany ianao miomana ny andray an'izany. Ilay mbola tsy rentsika hatramin'izay nefa voninao anao. Andriamanitra dia te haneho fanambarana, te haneho révélation ao anatin'ny fontsika tsirairay avy isan'andro. Samy mino fa vonina ny ao amin'izany tsika rehetra. Samy mino fa vonina ny andray an'izany tsika rehetra. Amen. Dia tsika hitsangana rehetraka ao hivavaka tsika amin'ny voninahitra ilay mpanjaka, amin'ny voninahitra ilay mpamonjy. Vavaka tsika tompoko. Andriamanitra rainay tsara indrindra masina sady mandrakizay. Andriamanitra tompon'ny fiainanay, Andriamanitra feno an-tsarana. Andriamanitra be fitiavana. Andriamanitra ambonin'izao zavatra ary rehetra izao. Ndreto izay Jesosy tonga eto amin'ny fanatrehanao indray Andriamanitra. Ndreto izay Andriamanitra tsara indrindra manaiky ary mampanaiky ny amin'ny tsirairay avy. Ho feno fankatoavana anao, anaiky anao, iondrika eo amin'ny fahalehibiazanao, ametraka anao amin'ilay toeram-pamendrehana indrindra eo amin'ny fiainana tsirairay avy. Faly izay Tompo satria manana anao. Faly izay satria ninona zavatra tsy maintsy hatrehanay, ninona zavatra mitrango eo amin'ny fiainanay, dia eo foana ianao mijery anay isan'andro, mandinika ny fiainanay isan'andro, mitarika anay amin'ny fotoana rehetra. Tsy mbola nisy fotoana ka hoe leo anay ianao, tsy mbola nisy fotoana ka hoe tsy te hijery anay ianao, fa eo foana ianao Jesosy. Misaotrany amin'ny fitiavana, misaotrany amin'ny fananganana, misaotrany amin'ny fanitsiana, misaotrany amin'ny fikapohana anay amin'ny alalan'ny teninao Andriamanitra. Nandritra ny herinandro izay Andriamanitra. Alleluia. Herinandro faharoa ny fifadikanana zao. Jesosy hoe tena mbola eo foana ianao Andriamanitra. Ary izay koa Andriamanitra mbola vonina foana miaraka aminao Jesosy. Mbola vonina foana ny hanolotra momba anay rehetra ho anao Jesosy. Tompo, mankasitraka Tompo fa manaiky ianao ny hanomboka an'ity taona ity miaraka aminay. Amin'izao volana janoary zao dia efa eo foana ianao Andriamanitra. Ary tsy mba mandao anay, tsy manary anay fa eo foana. Andriamanitra lehibe, Andriamanitra be fitiavana. Indraindray tsy takatry ny fisainanay Jesosy sany hoe fitiavana zany. Indraindray izay miezaka ny mitia araka ny fahatakaranay. Dia nefa ny tenao dia manambara fa ny tena fitiavana dia ianao Kristy. Ary ny tena fanehoam-pitiavana dia ilay fanehoam-pitiavana ataonao anay Kristy, dia nanoloranao ny ainao ho anay tsirairay avy. Tsy hoe efa mety izahay, tsy hoe efa tanteraka izahay, vao indro ianao nanolotra ny ainao. Fa zao Jesosy, tsapanay androany, fa tsy niandry anay homendrika ianao vao tonga mpamonjy, fa efa taom-ponao hatramin'izay zany hoe amonjy anay tsirairay avy zany. Aoka ny fonay Andriamanitra nahaka ny fonao, aoka ny fonay Jesosy hianatra ny sitraponao isan'andro. Aoka ho fantsona mahatoky eo am-pialatananao koa izahay Andriamanitra, ka ho tonga vavolombelon'ny fahatsaranao, ianao ilay nanovanay tao amin'ny maizina, niala tao amin'ny maizina ho amin'ny fahazavanao mahagaga. Aoka izay Andriamanitra ho fahazavana maro ny eo amin'izao tontolo izao, tsy ho mpitsilotsilo ny fiainan'olona Andriamanitra, fa kosa Andriamanitra ho fahatanterahany teninao, ka tonga ny olona hangetaheta ny fahatsaranao sy ny fahalehibiazanao Andriamanitra. Mahatonga ny olona tsy mangetaheta Andriamanitra, dia mety mbola tsy mirehitra tsara ny izahay Jesosy. Fa androany Andriamanitra, reto izay manolotra ny tenanay ho fantsona, reto izay manolotra ny tenanay tahaka ny labozia manaiky ho ampirehety ny fanainao masina indray androany, mba hitondra fahazavana eo amin'ny toerana izay anirahanao anay tsirairay avy. Manaiky izay Jesosy, ny aminay rehetra, ny sainay,
ny fonay, ny fiteninay, ny fijerinay, ny toetry ny fonay, ny fietretanay, ny fienonay, ny famindranay, ny fihetsiky ny tananay, ampanekenay an'izay fitarianao Andriamanitra. Aoka tsisy anohatra mihitsy ny amin'ny tsirairay avy Andriamanitra, ny any anatinay, na fisainana kely, na fietretana, aoka tsisy anohatra ny teninao. Fa ho tanteraka aminay tokoa ilay teninao hoe ato am-poko no iraketako ny teninao, mba tsy hanotako aminao intsony Andriamanitra. Vavak'izay Jesosy amin'izao fotoana izao, ny amin'ny fahatanterahany zany sitraponao lehibe zany, dia ny amin'ny fahatanterahany teninao ao am-pony tsirairay avy. Andehantsika vavaka amin'izao fotoana izao raha sitraka ao. Ahondreo lohanao anatrihan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia tenenao tia Andriamanitra manaiky ny fitondranao. Ampanekeko ny amiko rehetra, ny amin'izay teny rehetra efa reko hatramin'izay. Indraindray aho mafilo Jesosy, indraindray aho ohatrany hoe te hitondra ny tenako eo anatrehan'ny teninao, te hametraka ny eritreritra ohatra mety noho ny fihevitrao Andriamanitra. Fa androany Jesosy dia manaiky Jesosy ny amin'izay rehetra sitraponao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Ndao tsika hitehaka ho an'i Jesosy. Alleluia. Ny fo manaiky an'Andriamanitra no fo afaka midera an'Andriamanitra. Tsy rehetra mitehaka mampitodika an'Andriamanitra, fa ny olona manana fo efa voafatotry ny fitiavan'Andriamanitra, vao mitehaka na dia tehaka ray fotsiny ary dia mampifaly ny fon'Andriamanitra. Dia tsika maka ny Salamo fa 4:30 Salamo 136. Alleluia. Salamo 136 andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. No raha tsika rehetra mamaky raha sitraka ao. Salamo 136 andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Izay mivaky toy izao: amin'ny anaran'i Jesosy. Miderahany Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindram-pony. Mideran'Andriamanitra avy indrindra, fa mandrakizay ny famindram-pony. Miderany tompony tompo, fa mandrakizay ny famindram-pony. Izy rery no mpanao fahagagan-dehibe, fa mandrakizay ny famindram-pony. Izay nanao ny lanitra tamin'ny fahendrena, fa mandrakizay ny famindram-pony. Amen. Rentsika ame voninahitra azy. Fa marina ny tenin'Andriamanitra, mandrakizay ny famindram-pon'Andriamanitra. Misy fotoantsika mihodina, misy fotoantsika tsy mame voninahitra azy ny fijerintsika sy ny fitenitsika, fa nefa izy mbola manana fo foana misokatra ao antsika tsiraray avy. Andehantsika hidera azy amin'izao fotoana izao anatin'ny vavaka. Asandrato ny vavaka ao dia teneny hoe: Tompo misaotra anao satria tena tia ianao. Nasehonao an'Andriamanitra, fa haika ny tena fitiavana, tsy mijery ny zavatra vitako, fa haika ny tena fitiavana, ilay tena miazakazaka te hanangana isan'andro isan'andro. Haika ny eo am-ponao anahy Jesosy dia ny famonjena, haika ny eo am-ponao anahy Jesosy dia ny fiainana mandrakizay, haika ny eo am-ponao anahy Jesosy dia ny hanangana ianao, mba ho tonga fahazavana, mba ho tonga fahazavana eo amin'ny sehatra izay aniranao anahy, mba ho tonga fanomezam-boninahitra sady vavolombelona ny fahatsaranao ny fisiko Jesosy. Misaotra Tompo, fa tsy nety kivy tamiko ianao Andriamanitra. Ny olona mety kivy amiko Andriamanitra, ary za koa indraindray mety kivy amiko Andriamanitra, fa ianao dia manana fanantenana ny amiko foana Andriamanitra. Dia misaotra Jesosy, androany Andriamanitra dia ampiankohaka ny amiko rehetra eo am-pelantananao, ampanaiky ny fiteniko, ampanaiky amanontolo eo an-tananao. Toy izy novavako androany dia teneny hoe: tia Tompo androany manolotra ny momba rehetra eo am-pelantananao, atoloro ny tenanao ho fanatitra velona ankasitran'Andriamanitra, antsafidy mihitsy teneny mihitsy tia Jesosy ampiasao, dia kasio Andriamanitra, dia amboary Andriamanitra, volavolao tahaka ny famolavolana tamin'ny manga ny fiainako Jesosy androany, amin'ny anaran'i Jesosy. Lay teny tao amin'Andriamanitra avy indrindra, ny afiana ny voninahitra, fankehitrina seho izany Kristy eo, kanto indrindra ny anaranao, kanto indrindra ny anaranao, ny anaran Jesosy Kristy mpanjaka, kanto indrindra ny anaranao, tsy manam-paharoa, kanto indrindra ny anaranao, teny
Sifuna wireritanyandanta fanwetinao nidina nilanita oh nutiavinao ao na de panutas ankeitinitis asara kantika deraik nyanaranaw derak nyanaranaw nyanaran Jesus Kristi panza deraw nyanaran derak nyanaranaw simana paru derak nyanaranaw derak nyanaranaw Jesus Kristi Asante tuapo feu não dederau derek nyandarandau simana paru derek nyandarandau tenyanau Jesus au natum feu kira te asantatum feu não derau letinau derau letinha não derau le na nafta não derau le na nafaka não Aleluia, inteira não, Zé Jesus. Isaento isade fam drampo não. Se semente que a noite sem andron tu ponareia. Satit se semarna na dereia. Fa nun ftiaba no magag. Nun fatara no bui que eu viena na isanad tu ba. Snonyam fame de anai. Snonyam nyasanai. Fa nunyam ftiaba no magag zai. Fanteno dem lazam nei. Faftiava na matak zain tiava konau. Izan ma partan famja pukono. Hey, deraik nyanara now. Deraik nyanara now. Nyanaran seso. Deraik nyanara now. Asada twelve nyanara now. Asada twelve nyanara now. Nyanara Jesus. Nyanara Jesus. Kristi. Asada twelve nyanara now. Simana pa. Asada twelve nyanara now. Não no santa tai o tupo si sianara nyaku fanai akot nyanara now fa manda kizai wana uzai manda kizai wana uzai manda kizai wanauzai manda kizai wanauzai don't see your lies manda kizai wanauzai nazayan manda kizai come manda kizai Kizai, wana
mandrakizay hoanao. Hiramafy mandrakizay hoanao zay. Mahagaga anaranao, mahagaga ny anaranao, ny anaran Jesus Kristy mpanjaka. Mahagaga ny anaranao, tsy ay toerina. Mahagaga ny anaranao, tenianao Jesus. Antolorany tena anao fanatitra velona. Aoka tsy eo amin'ny sainao ihany, aoka tsy eo amin'ny fonao ihany, aoka tsy eo amin'ny vavanao ihany, fa ny aminao rehetra ampanikeo azy. Eny Jesosy, manao fanekena aminao indray izahay amin'ity arivo ity Jesosy, fa ny androm-piainanay tsy ho laniana intsony amin'ny zavatra, tsy araky ny sitraponao, fa hikatsanay ny fanjakanao. Tompo, arotsay ato anatinay androany ny fananao, ny fanahy ny fahendrena, ny fahendrena atakaranay ny ao am-ponao, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao Andriamanitra, fa ilay fahendrenao. Mijery anao aho, tsy atahotrana eo, meu fahitanao, ahita toy ny fijerinao. Mijery anao aho, fianao no mpamonjy, meu fahendrenao, hainao zay tokony atao. Mijery anao aho, tsy atahotrana eo, meu fahitanao, meu fahitanao, ahita toy ny fijerinao, ahita toy ny fijerinao. Mijery anao aho, fianao no mpamonjy, fahendrena, hainao zay tokony atao, hainao zay tokony atao. Faminieri kuretra, utianao nilay apigaku, utianao ni vatulapiku, aminiadro piainaku si umanja kizay aminieri kuretra, utianao nilay apigaku, utianao ni vatulapiku, aminiadro piainaku si umanja kizay. Dosika iary laza mijery anao aho, mijery anao aho, tsy atahotrana eo, fahitanao, ahita
Não mafo onde sosa.
tsisy azondraisina raha ny aminay Jesosy. Fenao Jesosy tonga mampahery anay isan'andro. Ianao le miteny aminay zanako, ianao tsy hanary ianao mandrakizay. Jesosy misaotra ny amin'ny herinao, mambomba anay, mitrotro anay isan'andro eo amin'ny tanana ankavanany famarinanao no hitondranao anay. Misy fotoana mety nandalo fahakiviana, mety misy zavatra indraindray Jesosy mampirotsaka ny ranomasonay, kanefa tsy namelanay ho dobo ianao, tsy namelanay ho rendrika ianao Jesosy, fa natsanganao zay dia nomenao fanahy mahery, tsy fanahosa Tompo, fa fanahy mahery. Dia hideranao zay ny amin'ny herinay rehetra zay sisa mbola omenao anay Tompo, dia hitsaofanay, hijoroanay fa ny Andriamanitra dia Andriamanitra mahery, Andriamanitra mamafa ny ranomasy rehetra, Andriamanitra afaka mamafa ny lasa ratsinay rehetra, Andriamanitra afaka manova tantara. Efa ny famotady kivy vakilo, efa nandalo hoaty ketraka mavesatran'ny fo, no batanao ao nefa tsy nalala resy, nefa nataonao atsangory tsy netiny. Jesosy ianao tsy nanadino, mahery aho fa antananao, mahery aho fefay eo ianao, natsanganao ka tafatsangany indray. Mahery lavitra noho ny atrazay, efa resy aho noho ny sandratanao. Na nidoboka zafo marary tsy tonga lafatra, na midoroboka za miparto milandray afatre, nikasika ianao tsy nitapatape, finoerinao ao ndray vokake, nampiakarinao ao de tafakatra, noentinao ny akate. Fefaya yana
efa very aho nono tadiavinao efa resy aho efa resy aho no nisandratanao Tumpo matukiao famety ny fitondranao ay azoko antoka ny tananao momba Halleluja eo anjelina dia sandrado any amin'ny lanitra ny tananao dia teneny Jesosy androana tia Jesosy tia ilay olona nofenjenao mitsaoka anao tia ilay olona nanaovanao soa mitsaoka anao tia ilay olona nivanginao mitsaoka anao tsy izay lazainy olona Jesosy tsy izay ataony fiainana mitrango eo fiainanay Jesosy maizy anay fa izay lazainy tenao ihany izay ny maizy anay amen halleluja ilay olona novonjenao mitsaoka anao ilay olona nanaovanao soa mitsaoka anao fa tsy izay no lazainy olona tsy amterana zao sy zao fizay lazainy tenao sayawe lay olona misitranonao mitsaoka anao ilay olona misitranonao mitsaoka anao avovahena amin'ny lanitra ny tananao ilay olona nanaovanao zay no lazainao tsy izay lazainy olona fa tsy izay no
atovy mafy ny tiaka ho an' jesosy a dia ndaontsika iorakoraka ho an' jesosy alleloia tonga dia mandroso rahalahy hiditra amin'ny mazotoerantsika hiditra amin'ny fijona vavolombelontsika raha taditsika dia izy le rahalahy le njoro vavolombelona mikasika nino moa izay rahalahy angamba no fitiniko fo le fijoroana vavolombelona tamin'izay voalohany indrindra aloha an' jesosy rery ihany ny antony hijoroana vavolombelona eto tapabolana lasa moa za zany dia nisy accident fitiniko le izy nisy accident nazo anazay dia tao anatin'le accident zany rehefa nanontany an' jesosy aho hoe ina hoa jesosy ny ataon'izao dia zaho a teneko teto moa hoe misy fitiavana mihoatra zay atao anatiko ato ohatrany hoe indraindray zany le fitiavana ohatrany hoe mihoatra no fitiavana an' jesosy dia hitako hoe asarotam-piaro an' jesosy tao anatin'le fitiavana le izy dia resaka kiraro a izy io dia kiraro io anisan'ny kiraro tiako indrindra dia tao anatin'le accident le izy a kika be to dia tsisy nijerena mihitsy dia tao anatin'izay dia nanontany an' jesosy hoe fa inona ro any anton'izao dia niteneniny hoe hitanao izy io zavatra tianao io a dia io mety potika io izy izy dia le moto tiako a io izy mety hamonanao fa za rery ihany dia tao anatin'izay a dia eny aroa dia nanaiko no vain'le fananaran' jesosy a dia aroa jesosy fa tsisy ataoko tiako no ianao tsony dia gaga be a rehefa niditra tentsy aloha hoe vo teo fa natsony pasteur sandratra dia ozy izy hoe ambe rahalahy ty ozy izy fa taorinan'le témoignage ny rahalahy iny a dia nisy olona ankase an' jesosy ozy izy mifony dia ndraso fa misy zavatra omeko anseny avy eo fa nome dia voninahitra an' jesosy fa kiraro le izy sady raha fahitako anazy fois deux ale ny hatsaran'le miana dia voninahitra ho an' jesosy dia tena mankasitraka ho an'le olona namime koa dia mino fa mifanosotrona an' jesosy a eo aminao foana dia voninahitra ho an' jesosy sotrato ya na eno an'le témoignage le olona dia voakasika be tamin'le témoignage mino fa jesosy nikasika ny fony tahaka ilay jesosy le ifikiranao le izy le tsy natakalinao nininona dia aino manonitra nrehetrarehetra rehefa izy nataonao olohany a eo amin'ny fiainanao ndaontsika hitiaka mafy a ho an' jesosy mandroso dantolo andri hitra amin'ny témoignage manaraka tsika ntikitsika eno tsara anokatra ny sofina rehetrarehetra dia ndao azy mandroso ty ampifoambony atena rahalahy ia voninahitra ho an' jesosy ny joroana eto raha ny tena marina tsy raha ny sitrapoko tsy te hijoro eto raha ny sitrapony dia volo koa tsy tia hijoro eto tsy tia ny hijoro eto hijoro vavolombelona ia inona le zavatra nisy inona le nisy a teo amin'ny fiainana mety fahazarana ve ahoana no nahatonga an'le izy tafiditra teo amin'ny fiainana dia ahoana no nahatonga an'le hitako eto zao tena torotoro be fonao a mentanentana be a mino fa te andre lavitra mihoatra notsika amin'ny rahalahy reto mpiaino antsika reto a zay mpanaraka amin'ny fandarana rehetrarehetra any amin'ny hvkl-mission events toboka mpanetretena tanteraka nisy fotoana nangataka nivavaka tamin'i jesosy aho hoe aoko faty amin'ny sitrapoko fa aoko vela amin'ny sitraponao taorianan'izay a janona tamin'ny asako dia mafy zany a amin'ny manofo dia tao anatin'ny tsy fampiana mazava azy dia nefa ny moa anao manandraikitra ao amin'ny ankonana dia voatery lasa tratra ny tafiditra tao anatiny hoe fakapanahy naka vola tsy nirana
tsy fantatry ilay olona ilay izy fa rehefa tena andalana dia tena hoe tsy navelan'ny tompo ilay izy, tsy navelan'ny fanamasina hoe hitoetra ao anatin'ilay position hoe tena hoe tsy mety. Dia izany eritrehetra hoe ho azo soloiko ilay vola dia tsy nisy issue mihitsy atao anatin'ilay izy fa fanamasina ny tena hoe non mankany amin'ilay olona ianao dia razao amin'ilay olona ilay zavatra, tsory amin'ilay olona ilay izy. Dia mitady issue ihany a dia finalement tena hoe tsapako ilay asarobidin'ny fiambonako amin'ny tompo dia aleoko ny safidy tao anatin'ilay izy zay fanapakana marina fa tena hoe mamenatra ilay izy satria tena mba nizara ny fahamarinana ihany kanefa tafiditra tao anatin'izany zavatra izany. Dia iny foana nanapa-kevitra dia tsaroako ny teny tompo fa sy mitsotra ny elona izy maso famindrapo dia izay zavatra izay notanteraka ataon'izy fa tena hoe mavesatra izy ilay olona aragaga hoe fa maninona fa isaorana ny tompo fa tena hoe nampiasan'ny tompo izy nanome ny famindrapo tamin'ny alan'ilay olona dia namindran'ilay olona foa. Nanahoana ny toe-po nentina niatrika hoe tao anatin'ilay izy homme de confiance ianao nametrahan'ny olona fitokisana nefa ny tafalatsaka tao anatin'ilay tsy fitokisana ohatrany hoe sanatrian'izany novady-pitokisana nefa manoloana ny ten'Andriamanitra dia nanahoana ny nentina niatrika an'ilay bitsiky ny fanamasina sy ilay fahafahambaraka eo amin'ny nofo fa fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny fanahy. Nanahoana ny nentina niatrehana an'izay? Niatrehana ilay izy navesatra tamin'ny voalohany hoe ahoana moa izany za s'humilier hoe za dia fa tena rehefa tao nampaherezany fanamasina tao anatin'ilay izy nampatsiahivany sekoly rehetrarehetra teny rehetrarehetra dia hoe sarobidy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra. Aleo tsy manana ininona aleo very ny zavatra rehetra toy izay very ny fiambonana amin'ny tompo. Dia teo mihitsy nanosika tena hoe ilay vesatra be dia nahasa amin'izay nandroso tena hoe niresaka tamin'ilay rahalahy hoe zao Dalotsika itiaka mafy an'i Jesosy. fanahatra ho an'i Jesosy. Dia vao niditra tamin'ilay dingana ianao dia nanahoana ny tao anatinao? Mbola nitebiteby ihany ve sa Vao lasa fotsiny ilay resaka dia nirotsaka ny pisy tao anatiko. Alleluia. Nametraka fotsiny tao anatiny hoe subirany conséquence rehetrarehetra ninona zavatra décision raisina rehefa avy eo raisin'ilay olona fa aleoko misafidy an'izay toy izay mijoro anefa tsy ao anaty fahamarinana. Alleluia. Dia izay ilay izy dia zavatra tsapako tao anatiny hoe fiahinan'ny tokantrano. Tena tsapako ny tenin'Andriamanitra hoe raha mbola tianareo mihoatra anao izy nivady aman-janakareo ny ray aman-drenareo tsy haiko mpiray-tam-po rehetrarehetra moa izany dia mbola tsy hahanareo izy ny tenin'ny tompo. Dia tena ilay hoe ilay fahamarinana mila hijoroana tamin'io moa ny teny tamin'ny vadiko hoe zaho hoe janona tsy hanao an'ity intsony. Izy tsy nalala tamin'ny voalohany, izy tsy nalala hoe io vola eo nge tsy araka sitrapon'Andriamanitra fa ny teny taminy hoe zaho tsy hanao an'ity intsony fa aleoko tsy hisy sakafontsika toy izay andeha amin'izay zavatra izay. Dia izay zavatra izay no tena hoe izay ilay tena hoe raha ny sitrapoko dia tsy te hijoro eto satria mamenatra ilay izy fa ho amin'ny voninahitr'Andriamanitra ilay izy hoe afaka manafaka atsika izay fotoana Jesosy. Tahian Jesosy raha. Jesosy ny voninahitra. Misaotra ny amin'ny fijoroana. Tahian Jesosy indrindra. Vetivety kely miakatra pasteur Zomà. Mbola misy hafa. Datolala mandroso tompoko. Témoignage manaraka andao hiteka mafan'ny Jesosy aloha tsika. Alleluia. Tahian Jesosy daholo tompoko. Tahian Jesosy. Dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany no fahafahako mijoro vavolombelona eto androany. Androany madiva araina dia hotsaky ny ranomaso ny ontako. Raha natsiaro ny fahatsarana rehetra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainako. Taona vitsivitsy izay ny lasa tao anatina confinement mandalo ady fa teo amin'ny asako izany. Ny asako moa izany tonga dia tsoriko hoe business angamba mahazava be azy. Pisera izany raha hoe teny. Dia ny zavatra rehetra resiko rehefa niaraka tamin'i Jesosy, izany hoe efa ela niaraka tamin'i Jesosy, resiko ny zavatra rehetra amin'ny matanora izany
ny fakapanahy be da be ny zavatra efa resiko fa zavatra rainy tsy resiko tao dia ny mamoana tsy marina tao anatin'ilay business zany natao daholo rehefa hidiram-bola dia natao daholo be da be ny olona mifaneraserana tamin'izany dia nety tamin'ny fiainako aranofo zany fa andro ray ataontsika hoe entre 4 et 3 ans teo telo taona mahery teo eo tsy haiko izay nahazo anahy fa tao anatina fotorotoro najanoko daholo le izy tonga dia najanoko tonga dia niteny an Jesosy ajanoko ty asa ratsy ty tao anatina confinement zany Jesosy za tsy vidy halatra tsony Jesosy za tsy tondra mamoana tsy marina tsony ao tokantranoko manambady amanjanaka efatra ny zanako mafy zany fa tsy nanaiky iverina tamin'ny asa ratsiko tsony mbola nitante foana ireo olona niara-ny asa taloha tsy nanaiky tsony dia zao io taty lanto volombelona kokoa chéri mba mitsangana kely taty ho an Jesosy mba mitsangana kely azafady io mivadiny io dia tiako ho an Jesosy tsaroko tsara hiditra fifadikanina ohatrany tamin'ity taon'ity zany hoe talohan'ny hidirana vavaka sy fifadikanina tamin'ny herintaona zany dia nisitranin'i Jesosy taty lanto tao anatina aretina mafy hoe ao anaty loha efa feno atodina biby zany sisy tiserkozy sy fanjoron'ny teto zany raha nisy natsiaro zay loha voalohany sorako an Jesosy tao anatin'izany nefa mazava ho azy tsy afaka niasa firy izy samy tsisy vola zany zay mivady zara fa nisy vola mpianatra nefa tsy maintsy ampianarina foana tsy nahazo nitapahana ny mpianatra nisy problème be nefa teo amin'ny tokantranona mivady eo amin'ny resaka jirama satria nandalo ady tamin'ilay asa tao ny confinement tambatra be ny volan'ny jirama 5 millions tsy hita zay anaovana azy ny asa nefa za le nanajana n'ilay asa ratsy taloha ny lany ritra le mamoana tsy marina taty aposiko fa tsy nirarahiko tsy nety niverina tamin'ny otsony dia niditra tao amina fivadikanina niditra tao amin'ny fanekeny izay sy taty lanto tamin'ny herintaona ohatra izao tena natao tamin'ny fo rehetra tamin'ny fitiavana an Jesosy dia nandeha ny fotoana tsy hitahita akory voalohany jirama alleluia tsy nandeha nitotototo taizanaiza nefa izay sy taty lanto ary nitazominay ho anay irery zany problème zany fantarenanay tamin'i Jesosy foana tsy nandeha nindrana tany avaravaranisy tsy nandeha nangataka tany amin'izy fa tao anatina fanekena tsy tadidy tsony ny fotoana hoe taiza ho aiza fa voaloha daholo ny trosa rehetrarehetra faharoa afa-panadinana ny zanako BPC seconde voalohany CP6 faharoa ny ambiny anakiroa tsisy olana mihitsy tsy nananan'izaniza trosy zay mivady tsy afa-ty aposinay le izy fa fa amin'i Jesosy tsika tiaka mafon'i Jesosy vita ny taona nideran'Andriamanitra zay farany toujours alohan'ny Zomà herin'ny androany hifady anina indray dia nahazo anahy marary be tampoka vao nanomboka mercredi larobia zany alohan'ny hifadiana anina Zomà tonga dia nangorangorana be tsy haiko hoe inona le aretina nahazo anahy fatigue sa tsy fantatro sa dia ny alarobia arivana iny dia efa tonga dia filasika eo ambony fandriana tsy mitsangana marary be daholo ny vantaonana rehetrarehetra mirirana marary gosy marary tsangana marary
zay atao rehetrarehetra mipetraka marary laka misy vao mahita rô dia nalahelo be aho fifadikanina nefa Zomà eny tompoko nalahelo be satria inona no natonga nanalahelo natsiaro an'ireo asa tsara rehetra nataon'i Jesosy sy ny fifadikanina natao tamin'ny heritaona tsy nanontany anizaniza nefa nihentitra ihany tonga Zomà nitsangana nandeha zany efa tamin'io tsy manantona dokotera nefa koa sady mifady hanina nidirako ny Zomà tsy ninam-panafody tsy nanao ninina tonga teto Zomà dia niatrika fivadikanina somatsara fa zao somary natsapa reraka zany le vatana dia ohatrany hoe métro zany le izy rehefa tonga ny sabotsy dia tsy tafiakatra fa nanaraka direkta nataoko mahavoninahitra ho an'Andriamanitra tia eto hatramin'izao mbola vitako hatreto foana mifady hanina alleloia ho an'i Jesosy rehetra voninahitra misy le atsy-ambaravaranatsy moa zany dia antanio inona nataon'i Jesosy teo aminao dia misy phrase anankiray zay tena hoe nakasika be hoe tao anatin'le komban'ny lalovana na tsy nanam-bola ary fa rehefa nanapa-kevitra hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia pisy foana alleloia fiadanana tsy any amin'ny vola tsy any amin'ny harena tsy any amin'ny confort matériel fa eo amin'ny fanomezantsika zay takian'Andriamanitra mitsangana ianao dao tsika hiteka mafy be ho an'i Jesosy mitsangana ianao dia ndao tsika hiorakoraka mafy be ho an'i Jesosy sady andraisantsika ny pasteur Joe avafontananao dao tsika hisaotra an'Andriamanitra ankasitraka ny tompontsika ny amin'ny vavolombelona zay nijoroan'ireo mpiray tapota amintsika teo tao ny fampahitana fity taoriana amin'ny vavolombelona eo ny eo dia mamaly Andriamanitra tao ny fahavitsorana tamina fahotana na fenina ary avy hatrany dia sy famindra-po trosa tonga dia ny fahafahan'ilay olona teo nefa trosa tsy mifanarahana tao ireo fanapa-kevitra hiala amin'ny asa ratsy tena fantany fahasa ratsy ary tena ny elany ary niseho ny famatsian'Andriamanitra voalohany trosa vao efa ny zavatra rehetra Andriamanitra zany afafao ny tananao sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina maro loko ianao mamanga ny fiainany zanakao tsiraray avy ohatrany hoe misedra kiraro kika nefa andro vitsy aorianan'izay dia omenao ny solony tsy any amin'ilay kiraro ny olana tompo fa any amin'ilay fonay miraikitra amin'ilay kiraro na mety ho zavatra ny tanina inona na ino misaotra any amin'ny fanefena sy ny fitantanana ary ny fitehirizanao anay ary ny fampahitana fitimy misaotra ny kio fa tsy avelanao zay ilomany hoe ilay loatra ao anatina fahalavona sy fahotana velona ny fieritriretanay ary miresaka amin'ny fanahinao tsy mampahita tory tsy mampandromandry ny tsiraray avy ao anatin'ny tsy mety ambara-pahatonga ny fotoana hitsorana ary ao ambadiky ny fitsorana nefa dia misy fanafahana vahoamana ankasitrahana isisaorana ianao fa ataonao maro ny fiainana zanakao ny teninao misaotra ny koa ny amin'ny fanovana fa ao anatin'ny asa misera izay fantatry le rahalahy teo fa maro ny tsy marina nefa atao ihany azahoana tombona dia nanapa-kevitra izy hijanona amin'izany satria nandre teny avy aminao sotra fa tena manova fiaina ianao Jesosy mikarakara nisa tokantrano ianao mikarakara nisa mpiankonana ianao mamonjy ara-potoana ianao mamatsy ara-potoana ianao misaotra tompo fa tsy tanteraka koa nefa zany raha tsy nisy fiombonam-po teo anivon'ny mpivady raha tsy nisy fiombonana taminao manokana aoka handray an'ilay vavolombelona ho fahamarinana mitondra fiainana ny tsiraray avy tsy ho diso fiaino fa tena andray ilay avy aminao isaorana isan-kasitrahana anao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen deo tsika hivavaka fa ny herinandro faharoa idirantsika amin'ny fivadikanana sy fitokanam-bavaka dia fitondrantsika ny tonom-bavaka mahakasika ny fanompoana sy ny famonjem-panahy amen ao amin'ny Jaona 4:35 dia hozy Jesosy moa ianareo tsy manao hoe va efa bolana ny sisa dia tonga amin'ny fararano indro lazaiko aminareo atipazo masonareo ka jereo ny eny an-tsaha fa efa masaka sady ho jinjana izy resaka momba na fararano eto Jesosy
ary miresaka momba ny fararanony ama-kristy azy na ihany koa hoe ny fararanony kristy amin'ny teny frantsay dia hoe la moisson du Christ. Ny 9:7 nitondroany Jesosy vohatra anankiray tao Samaria dia ozy izy ny tompo. Maro ny Samaritana avy tao amin'izany tanàna izany no nino ny Jesosy no filazandra vehivavy izay nanambara hoe nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko. Tao tsika hivavaka raha amin'ny anaran'i Jesosy zao ny sujet hoentsika vavaka izay mba ho mpandray anjara mavitrika amin'ny fararanon'i Kristy amin'izay fanompoana ho atao manomboka amin'ity taon'ity indray araka amin'ny fampianaranao anay tsy anisa tsy isan'olona no enjehana fa antoka kosa fa na anankiray aza no ifantohanao dia tena hijinjan'izay anankiray izay Jesosy amin'ny alalanao. Sy tehaka mafy tsara ho an'ny tompo. Tsy objectif na volume zany ny enjehantsika amin'ity taon'ity sy manomboka amin'ity taon'ity. Tsy hoe manenjika 400 000 tsika nefa 400 000 zara raha fantatra ohatran'ny hoe zara raha nyjinjaina tsy fantatra ohatran'ny hoe tapatapahana fotsiny fa tsy rehefa tonga avy any amin'ny tompo gaga ny tompo hoe tsy isy 400 000 akory le tonga taty ozy izy zara raha misy 400 miady varotra tsy 1000 akory fa ny ao am-pon'Andriamanitra dia zao mety anankiray no ifantohanao fa iny anankiray iny tena azo antoka fa tena jinjain'i Jesosy hatramin'ny farany ary tsy verina ny ala ndarana izy fa rehefa nandrain'i Jesosy izy dia voatahiry hatramin'ny fiverenan'ny tompo. Amen. Hojentilisa maro hiala avy eny mivoatra ny fahotany hitady an'i Kristy. Ao famontananao dia tao visa mpandray anjara anatin'izany moisson du Christ zany ianao. Eo amin'izay talenta nomeny ianao, eo amin'izay fahasoavana nomeny ianao, eo amin'izay fananana napetrany eo an-tananao, amin'izay fotoana nomeny ianao, amin'izay andraikitra nanendreny ianao, amin'izay antso ny entsony ianao. Tenen'ny tompo hoe tompo amin'ity taon'ity sy manomboka amin'ity taon'ity dia tiako fandraisana anjara mazava tena hifanaraka amin'ilay tena ilanao dia ny fararanao ka izay olona hifanena aminay dia ho isan'ny jentilisa mpanota jinjainao tonga mangeta entanao mandray famonjena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Misaotra sy mankasitraka anao zay raha eo manome voninahitra anao amin'ny fonay manontolo izay. Hiasa ianao ary efa niasa ianao fa mbola hiasa mihoatra ianao amin'ny fahatsapana, amin'ny fiomananay, amin'ny fahavononan'ny toetranay sy ny toeponay ho toepo faran'izay tsara atateraky ny fiombonanay aminao mba ho maro mpanota hiverina aminao manomboka amin'ity taon'ity amin'ny alalan'ny tsirairay avy hatrany amin'ny zaza faran'izay madinika indrindra ka hatrany amin'ny zokiolona izay hiverina fivavoky andro dia mbola ampiasa ny tsirairay avy ianao eo amin'izay dingana misy azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy verina masa sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ndao tsika hivavaka ho amin'ny victoire du Christ indray. Ny victoire an'i Jesosy dia nitranga teo amin'ny fiainan'i Stefana. Marina fa tonga dia nandova mandrakizay izy fa tsy hoe nandova mandrakizay izy dia latsahambaratra daholo izay nanenjika azy. Tsy feno ilay fandresena raha maty daholo ny ratsy fanahy namono azy. Inona ny vavaka nataon'i Stefana aza isaina hoelony ene zao fahotana izao vokatra izay toepo tsara izay. Inona nataon'i Jesosy? Nitsangan'i Jesosy nitsenan'i Stefana fa nikasika amin'ny fonsôly nanova azy ho tonga Paoly. Aza dino fa rehefa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia nivavaka Jesosy ho an'izay mpanenjika azy sy nanao ratsy teo. Vokatra izay niaiky ny kapiteny Romanina sy ny miaramila rehetra teo dia nanambara izy hoe marina tokoa izy fa tena zanak'Andriamanitra ity lehilahy ity. Tena kaikinao izay ilay fandresen'i Kristy hoe rehefa nahiditra pontsy Petera mivavaka ho amin'ny Petera ny fiangonana no vonjen'Andriamanitra niala tao am-pontsy Petera fa maty Herôda, maty daholo ny miaramila Romanina rehetra niambina azy tao. Tsy victoire feno ilay izy satria ny programan'Andriamanitra hamoaka amin'ny Petera dia hamonjy an'izay nanenjika azy. Dao tsika hivavaka tompo manomboka amin'ity taon'ity ho ao anatinay no vavaka ho an'izay manenjika, vavaka ho an'izay ratsy fanahy, vavaka ho an'izay mankahala, vavaka ho an'izay manohatra. Avaofantananao aoka ho fotoana hifalian'Andriamanitra ity taon'ity amin'ny fampiasana ny toeponao. Ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Dia hitan'ny fahafenoa fifalianao zay amin'ny alalan'ny fandresenao fa nivavaka ho an'izay nanorotoro sy nanenjikanao ianao dia niaiky izy ireo alohan'ny alan'ny fofonay ianao fa zanak'Andriamanitra ianao. Nanahaka an'izany koa Stefana dia novainao Saoly. Tsy nahay mivavaka ho an'ireo mpanenjika amin'ny fiangonana rehefa mivavaka ho an'i Petera
dia maty ringina tao amin'ny fahotana Herôda. Maty ireo miaramila izay nisambotra amin'ny Petera. Tsy zany ny fifalianao tompo, ny fifalianao na ny ratsy fanaza iverinao aminao, na ny mpanenjika azy ao tavaverinao aminao, na ny mpanao ratsy azy ao tavaverinao aminao. Ary zany no angatahana amin'ity takarivo ity ho isan'ny fantsona tsara izay anina n'izany toe-po zany ary ahitan'izany vavolombelona zany. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy venina masa sy manan-kera avy any Nazareta. Amen. Tiaka mafy be antsika ho an' Jesosy mahazo toerana vetivety ary. Alléluia. Andao aloha tsika mbola hiteka mafy ho an' Jesosy any témoignage farany alohan'ny karam-panompon'Andriamanitra. Ya. Voninahitra ho an' Jesosy fa ho an'azy reriana voninahitra fa zaho maly hariva nijery teo amin'ny tohatra dia vilany ty tanako ty dia voninahitra dia tatoko narary fa voninahitra ho an' Jesosy fa vao pastera ilay izy dia tonga dia miverina teo ny eo ilay izy dia tonga dia nahitsy voninahitra ho an' Jesosy. Mivirana ahoana ilay tanàsia? Tena mivadika mihitsy fa rehefa nivavaka tamin'i Jesosy dia averan'i Jesosy amin'ny laony. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy sady andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra hitondratsika ao anatin'ny teny. Alleluia. Alleluia. Mitsangantsika amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy amin'ny voninahitra n'Andriamanitra vetivety fotsiny. Tsy rehefa mivavaha pastera dia sitrana. Tsy izay ilay izy ny tena marina fa nikasihan'i Jesosy izy dia afaka. Ndao tsika hitanana mafy be ho an' Jesosy Kristy avy any Nazareta. Rehefa Andriamanitra ny hanao zavatra dia ataon'Andriamanitra foana hatramin'ny farany zavatra rehetra. Tsika fotsiny mila mitoetra mahatoky fa Andriamanitra tsara izy ataovy amen na moa e. Za zao androany mino fa isy olona eto amin'ity takarivo ity ovangian'Andriamanitra amin'ny fomba miavaka. Raha ianao izay olo izay dia midiafa mafy an'Andriamanitra. Témoignage na vavolombelona dia fanairana amin'ny fotsika hatoky fotsiny hoe rehefa miditra tsehitra Andriamanitra dia manao zavatra tsy takatry ny saina izy. Ndao tsika merina amin'ny voninahitra any amin'Andriamanitra. Ray masina misaotra anao izay. Makasitraka anao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny amin'ny tananao fanovampiainana. Jesosy tena tsy mora ny miala amin'ny fahazaran-dratsy. Ohatry ny mahamenatra ny hijoro vavolombelona ny amin'ny zavatra ny ainana taloha efa nanovanao. Kanefa ilainay ny mahita olona mijoro vavolombelona niova tahaka ny Zakaiosy. Mba maharitanay koa ny fiainanay hoe hatraizay, hatraiza ny fijoronay. Saotra tompo fa mahatoky ianao fa amin'ny fotoana rehetra miandro ny fijoronay fotsiny ianao. Fomba hatiky ny fanekena tompo misy fiainanao fofany amin'ny lanitra ny tananao. Saotra ny amin'ny fiainan'Andriamanitra. Saotra ny amin'ny fiainam-piovana, mikasipana-sitranana, amin'ny dingana tsy takatry ny saina. Ireo famangina amin'ny fomba mahagaga, fanovampiainana amin'ny famangina fon'olona amin'ny alala ny fandraisana teny fiainana ao anatinay. Ho anao rery ny voninahitra mandrakizay, raiso anao rery mandrakizay mandrakizay. Mitenena Jehovah, miaino ny mpanomponao. Amen. Ataontsika ity-tanana mafy be ho an' Jesosy. Mahazo toerana toko. Andiaingana be androany hariva. Tondratsika ao anatin'ny teny fohy amin'ity takarivo ity. Ireo endrika sy toetra mampety fanamasina hitahirizany ny fanompontsika. Men'Andriamanitra antsika izany le hoe anjara voatendry mampety fanompona. Ahoana ny fisehon'izay zavatra izay? Amin'ity takarivo ity tsika dia inoko fa hanampy antsika Andriamanitra anatin'ny fotoana fohy ny amin'ny teny fiainana izay inoko fa ampaherentsika hiatrentsika ny fito andro manaraka indray. Misy mantsy ny fito andro manaraka miandrentsika ao anaty vavaka sy fifadikanana. Ary izy io dia atrehana ny asa fanompo amonjem-panahy sy atrikasa amin'ny ankapobeny. Zavatra anankiray voalohany point ngeza be ho raisitsika amin'ny fiainan'i Josefa dia ny fananantsika toe-po vonona akatoan'Andriamanitra. Avereny hoe ny toe-po makatoan'Andriamanitra. Avereny voalohany hoe toe-po makatoan'Andriamanitra. Ao amin'ny Genesis toka fito amin'ny telopolo ny andiny fatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faefatra ambin'ny folo misy teny ohatry izao. Ary hoy Israely tamin'i Josefa, tsy miandrondry any Sekema va ny rahalanao, avy mba hirahako akany aminy ianao. Ary hoy izy taminy, inty aho.
aroa ny rainy taminy masiny ianao andeha izaho na tsara ihany ny raha lanao sy ny ondry manosy na manao ahoana ka miverely ilazamiko a dia ny raha ny ala avy teo amin'ny loasany hebrona izy dia nakany sekema. Mafantatrareo ve natonga ny Josefa hiala tao tokantranony ny antso azy ny papahany. Avity ianao fa irahako ho any amin'ny rahalanao dia niainga izy niala teo amin'ny toerana itsy azy nakany amin'izay toerana nisy ny rahalany pakato Josefa. Josefa zany dia vonona foana amin'izay zavatra asa fanompoana ilan'ny rainy azy. Vonona foana izy ny amin'izay zavatra anyrahany dadany azy. Manomboka no antsika mila vonona foana amin'izay zavatra ilainy raintsika atsika. Tsy ray olombelona io fa raintsika izay ny an-danitra. Ny ray olombelona koa natao akatony papanao ianao. Ataovy amenina moa e. Le niteraka anao. Fa mihoatra lavitra noho izany eto ilay fanoharana satria eto izy dia miteny hoe mamesary ara-panahy izy ny raintsika izay ny an-danitra. Jereo fa ny zavatra nitranga taorian'ny fankatoavany Josefa ny dadany dia teny an-dalana mpanataterahana an'ilay asa izay nankatoavany an'ny rainy izy no navaritry ny rahalahiny ho andevo. Io dia io izay nandrany rainy azy no dia tsy nafinaritra ho an'i Josefa satria ny tamaso io dia izay nandran'Andriamanitra azy hijery ny rahalahiny io no vanim-potoana nanoerany rahalahiny azy an'i Josefa ka natonga azy navarotra ho andevo. Tonga tany Egypte izy lasa mpanompo ny lehilahy anankiray atao hoe Potifara. Zavatra nitranga dia izao hitantsika tsara nefa fa io dia izay nankatoavany Josefa ny rainy io dia nitondra an Josefa ho any amin'ny anjara voatendriny na ny destiny. Ao anaty fankatoavana an'Andriamanitra, fo mankatoa an'Andriamanitra, tsy voatery ho fantatrao ny lalana hitondran'Andriamanitra anao. Mety zavatra mifanohatra ao anaty fanoherana fa dinga ny sehoana eo amin'ilay anjara voatendry na ny destin no manin'Andriamanitra manao. Tsy maharety aika ao an'Andriamanitra. Ao anaty fankatoavana indray misy sedra lalovana, misy fanoherana eny an-dalana. Fa ny zavatra azo antoka dia izao, ny olona pakato an'Andriamanitra dia tsy afaky ny hodiso anjara voatendry avy amin'Andriamanitra. Eny an-dalam-pakatoavana ny rainy Josefa no ny fanena tamin'ny anjara voatendriny na milian'Andriamanitra ny lalany ho any amin'ny antom-pisiny. Rehefa ianao no mandeha mankatony rainao izay ny an-danitra amin'ny zavatra nankininy sy hampanovony ianao ao anatin'ity fito andro faharoa ity, ety sy lalina tsy takatry ny saina, tsy voatery hafinaritra ny masonao sy ny kajinao, tsy voatery ho fahafinaretanao anao ny fisehoany, fa ny azo antoka dia izao, tsy maintsy tonga an'Andriamanitra any amin'ny anjara voatendry ianao. Mila fantatsika ity fahamarinana ity, ny ho an'izay pakato sy tia an'Andriamanitra rehetra. Velary fotsiny akatony tompo zato isan-jato ny ao anatinao fa ho marina aminao ty tenin'Andriamanitra ity. Fa ny zavatra rehetra dia hiara-iasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Ny rehetra ilainao dia izao, mankatoavy ianao n'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra ny ekenao io dia manana ny fomba sy ny plany hitondrana ny fiainanao hatramin'ny farany. Manana programa hitariana anao izy amin'izay andrasany ianao amin'ny anjara voatendry, planina tsy voatery ho takatry ny sainao fa vao melohan'ny fotoana izay hainganao any am-panirahany ianao. Ilay nanomana sy nanoratra ny planiny ho an'i Josefa dia mahalala ny fiafaran'ny fiainany. Hoy izy ny Baiboly, lalako tsy lalanareo, ny fihevitro tsy fihevitrareo. Andriamanitra dia Andriamanitra ny fotoana, Andriamanitra mametraka ny fotoana sy ny tranga hiara-iasa na amin'izay mety ho endriky ny fanoherana aza hitondranao any amin'ny fiafarana tsara. Misy olona eto tsy fantany mihitsy hoe maninona izy androany, tsy hainy mihitsy hoe ahoana ary izy izany, mivavaka ihany fa ohatrany fa tehiteny aminao amin'ny lalana ohatrany tsy fantatrao manjavozavo efa misy planina voaomana amin'ny efarany io hanome anao an'ilay
misy trônina miandry anao e tsy maharety akavan'andriamanitra. Faharoa, inona ny toe-po tokony ananana mampety fanompoana sy atonga atsika atoko tonga tsara ny amin'izay tanjona no manina andriamanitra eo atsika. Genesis toko 7:30, Genesis toko 7:30 ny andininy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah nomba an'i Josefa dia lehilahy nambinina izy, ary nitoetra tao an-tranon'ilay Egyptianina tompony izy, ary hitan'ny tompony fanombany Jehovah izy, ka izay rehetra nataony dia nambin'i Jehovah avokoa dia ho aminy. Teteny aminao fa natoinona tranga amafiny zavatra lalovana, raha miaraka amin'Andriamanitra ianao ka manotrona anao Andriamanitra dia ho hafakely ny fiainanao noho ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Eritrereto fa tao an-tranon'ny Potifara Jesosy afaka nametraka ny zanany izy ho mpanapaka tao an-tranony, afaka nametraka izy ny havany, satria Josefa anie ka andevo e, ary zany andevo zany mpanompo tsy mana-tsafidy fa izay tiany tompony no atao. Fa zao lay andevo tao atokantranon'ny Potifara noho ny fidian'Andriamanitra anatsaina sy amelona ny tompony tamin'ny fomba ny tanan'Andriamanitra azy. Mba fantatrao ny atao hoe fanambinana tsy abetsahany zavatra ananana, fa ny fiatraika ny fisian'ny présence eo amin'ny fiainanao mitondra fitahiana ao amin'ny manodidina anao. Ny tombony ho an'i Josefa dia zao, mpanompo tena hafakely sy miavaka izy tamin'ny rehetra noho ny fananany ny fanatrehan'Andriamanitra. Zareo fa nanaraka azy ny fanambinana rehefa teo Andriamanitra nanotrina azy. Ny andininy faharoa hitantsika tsara zany, ary hitantsika fa napotifara azy dia niteny mihitsy hoe misy fanatrehan'Andriamanitra miaraka amin'ity tovolahy ity, noho izany tsy possible fa any amin'izay misy ny fanatrehan'Andriamanitra misy ny fanapahan'Andriamanitra. Dia ozy izy zareo tamin'i Josefa, tsy noho ianao satria ny toerana misy ianao andevo, fa noho ny fanotronan'Andriamanitra dia tsy azo apetraka eo amin'ilay toeram-panandevozana ianao, fa tsy maintsy ampiakarina eo amin'ilay toeram-panapahana. Mahavariana amin'Andriamanitra, Andriamanitra tsy mijery hoe izy ianao, fa Andriamanitra mijery ny toe-ponao. Mety ambany be ny toerana misy an Josefa fa Andriamanitra nanandratra azy noho ny fisian'ny fanotronan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Rehefa eo amin'ny fiainanao ny fanotronan'Andriamanitra dia lasa mitondra, lasa remarquable ianao ao anatin'ny tontolo sy fiarahamonina misy ianao. Ny fisianao zany lasa ohatrany hoe misy fiavahana hafahafa zany. Mety andevo ny fiantsoana azy fa manana titre izy tsy dia tsara loatra tomizay fiarahamonina assurance sociale nametrahana azy. Fa zao le titre ratsy be, le toerana faran'izay ambany nisy azy plus fanotronana, tonga dia lasa mpanapaka, tena mpanapaka, ary izy lasa source ny fanambinana, source fanambinana ho an'izay tao tokantranony Potifara menakavy. Tsy mampanina izay toerana misy ianao zany na tonga antsika niomana meloha amin'ny fotoana e. Halleluja! Ho an'izay miomana tsara ka hotronona amin'ity taona ity, kely ny fiandohanao fa ho lehibe indrindra ny fihavanao. Amen. Rehefa natokisika ka ny aina sy tena hoe nanokatra ny fosika, ny any ilaiko Andriamanitra, tsy harembe, ny any ilaiko, tsy nisongadina sy afaka eto ambonin'ny tany. Jesosy eo hotrony fotsiny a. Fa rehefa hotrononao tsy mampaninona izay fiantsoana, izay toerana nisy izay fanombohana ny aingako, fa ny zavatra azoko antoka dia izao. Tsy voatery hifanaraka amin'ilay toerana misy androany ny zavatra hitranga raha-pitso, plus ianao fotsiny dia mety io. Mahafantatra anao ve ty fanoharana anankiray ty? Ty mihitsy netiko hitondrana azy. Ny équipe eny ambony terrain 11 en foot. Rehefa manao football ianao na manao soccer le football reny, le ohatrany hoe misy Andro Ronaldo, manao foot. Raika amby folo ny eny ambony terrain. Fa ny zavatra mahavariana, golina ny toerana nisy an'le ranamana, fa ny baolina maty rehetra, golina ny namono azy fa tsy ilaina ny attaquant. Avy any amin'ny golina zany dia lobo foana, dia maty ny baolina. Akafotsiana ny misy an'izany. Fa zao mitranga foana zany teo ambony terrain. Ohatr'izay mihitsy ilay zavatra niseho.
tsy azony saino takarina ny vokatra mitranga tsy miankina amin'ny toerana nisy anao any amin'ny gisitra sy golina nisy anao fa baolina maty saina sy victoire ho an'ny ekipa ny fisinao ao eny ambony terrain amin'ity taonyity raha petraka ho anoloana foana hoe mifanotronanao Jesosy ny fanatrehanao Jesosy tsy aoako aloha zay misy tsy misy zay zavatra lalovako androany tsy problème zany fa zao anomana ny foko mba karazan'olona apety fanotronana dia zao ny zavatra mitranga azagaga fampiasan'ny présencenao Andriamanitra hitondrana atmosfera hafa nisy eo amin'ny tontolo manodidina anao dia tahak'izay nitranga teo amin'ny fiainan'i Josefa mihitsy ilay antom-pisiana misy anao eo anivon'ny famille misy anao eo anivon'ny toeram-piasana misy anao eny amin'izay tontolo andiananao sy ny fiarahamonina misy anao olona miavaka ianao tsy mareteka halleloia zany tsy maintsy antony andiniantsika tena mialohan'ny fotoana hiaingantsika amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra mila fantatsika tsara hoe nanasan'i Jesosy eo amin'ny zavatra rehetra ataonao ve aloha ianao fanompoana asa mandraharaha fiaina tokantrano Josefa ne tsy izy ho voalohany tao an-tranon'ny Potifara fa mety ho izy ny farany fa no fanatrehan'Andriamanitra sy mifanotron'Andriamanitra teo amin'ny fiainany dia tadidio lasa Josefa no loharano mpanambiana tsoa tao tokantranon'ny Potifara ary zay mahakasika amin'ny Potifara sy ny tao an-trano rehetra dia nakinony tamin'i Josefa ary na Potifara aza tonga dia ny haiko hoe afa mihitsy rehefa eo Josefa teteny aminao androany nizanizy ianao tonga eto aza mitady toerana aza mitady voninahitra aza matahotra ny tsy ho hita nizanizy zany eo am-panompoana atao fotsiny sy azaonao antoka fa eo Andriamanitra manotrina anao rehefa eo Andriamanitra manotrina anao hiavaka ianao ho fantsony hitarafana amin'ny fahatsaran'Andriamanitra ary ao anaty fanotronana ny zavatra rehetra tonga dia mety daholo tsy maharety aika ao an'Andriamanitra mety ny zavatra rehetra andao ariva mino fahazotsika tsara ny zavatra tian'Andriamanitra olazaina amintsika fa katoavana an'Andriamanitra fomban'Andriamanitra zay le faharoa fahatelo Josefa dia nanoka tena eo ambany fahefan'Andriamanitra tanteraka ara-panahy mihoatra noho ny fahefany zay eo amboniny ka nanapaka azy teo amin'ny asa mandraharahany zany hoe olona mijoro izy nametraka ny fahefan'Andriamanitra tsy hitamaso ho ambony sy ho mpanapaka ny fiainany mihoatra lavitra noho ny fahefana hitamaso natahotra n'Andriamanitra mihoatra noho ny olona izy hitantsika zany amin'ny Genesis toka 7:9 ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy dia nandà izy ka nanao tamin'ny vady amin'ny tompony hoe indro ny tompoko tsy nahalala izay tandremako ato an-trano fa izay rehetra nanany dia efa natolony ho andraikitro avokoa dia ozy izy tsy misy lehibe noho izao raha amin'ity trano ity ary tsy misy zavatra narovany amiko afa-tsy ianao ihany satria vadiny ianao ko ataoko ahoana nanao zany ratsy lehibe zany ka hanota amin'Andriamanitra fantatra Josefa fa Potifara sy ny vadiny dia eo ambony fanapahany zany hoe tsy eo ambany fahefanindreo zany teo ambany fahefanindreo zany Josefa reo zany mpanapaka azy reo zany no naneo hoe andevo izy fa ny tao an-trano rehetra sy reo rehetra zay minonona tao mitokantrano tsy efa niala tamin'le anarana hoe andevo Josefa fa tafakatra teo amin'le toerana hoe mpanapaka izy dikan'izay nampanompo azy dia Potifara mivady Josefa nalala fa eo ambonin'izay napetraka Andriamanitra teo amboniny ilay Andriamanitra tsy toa ambony noho izao rehetra izao Josefa tsy natahotra ny Potifara mivady mihoatra noho ny fahatahorany an'Andriamanitra teteny aminao hoe sarotra manao hoe tsy amin'ny lehibenao rehefa nijoro Josefa tamin'ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy mety manao izay mampalahelo an'Andriamanitra kanefa mampifaly ny lehibeny dia nilaviny zany ozy Josefa le matoy izao teo amin'ny fiainako mety tsy voatery hitan'ny masonareo fa niaraka tamiko foana izy Jesosy Kristy avy any Nazareta no anarany izy ekeko mihoatra noho izao zavatra hita maso rehetra izao ozy Josefa hoe aleoko mampifaly an'Andriamanitra na ho alan'ny olona aza toy izay mampifaly olona nefa ampalahelo an'Andriamanitra tena nisy fiatraikany be teo amin'ny fiainan'i Josefa teo amin'ny asa fanompony Josefa zany fijoroany zany ny antony dia tsotra
rehefa tsy nanao zay nampifaly ny olona izy dia teo fahefan'ny olona ny nanaisitra azy ho tonga nidiny naran-tany amponja mihitsy azy nampigadra azy ny fijoroany fa ozy izy Josefa tsy mampaninona sandaina fahoriana ho any amponja toy izay anda an'Andriamanitra. Rehefa tsika no misafidy akatoa an'Andriamanitra tena katoa azy tanteraka iaina amin'ny fahatahorana azy na dia misy fiantraikany eo amin'ny fiainantsika ary zany misy fiantraikany eo amin'ny aintsika zany dia tadidio fa tsy maintsy eo Andriamanitra dia na dia toy ny mafy aza ny zavatra rehetra tsy ala na andahoanao zany Andriamanitra. Mety tena hoe vao mai misy fangiry firiana hita maso iainanao noho ny décision izay niraisinao fa tsy mampaninona zany fa nany amponja azy ianao allo any amponja misy Andriamanitra tsy izay ao anaty palais ilozan'Andriamanitra. Josefa nametraka ny fahefan'Andriamanitra eo ambony lavitra noho ny fahefana hafa rehetra. Napetrany ambony lavitra noho ny toerany sy ny fahefany sy ny fanapahany amin'izay zavatra hita maso eto ambonin'ny tany ny fitoeran'ilay Andriamanitra izay ambony sy nampitoeriny hoe mpanapaka ny fiainan'indray manontolo. Vita Josefa ny nanda. Eo amin'ny 10:10 hitantsika tsara. Ary na dia niteny tamin'i Josefa isan'andro aza raha vehivavy dia tsy nety nanaiky azy andry aminy mihitsy izy hiara-mitoetra aminy. Diky raha vehivavy vao niteny tamin'i Josefa isan'andro izy ny baiboly hoe ndao hiaraka amiko Josefa nanda isan'andro. Mety herintaona io. Latsinainy, talata, larbi, lakamisy, zoma, sabotsy, lahady 365 jours isan'andro, maraina, atoandro, hariva, efa tapa-kevitra vela e. Fa nijoro Josefa dia nitodika dia niteny hoe sanatry. Josefa natahotra an'Andriamanitra noho ny fatahoran'olona. Ozy Josefa hoe Jesosy foana aloha fa izy mahalala. Dia teny amin'ny olona anankiray izay mandray ahy eto androany. Eno ty fahamarinany ity. Raha nanaiky ny vadin'ny Potifara Josefa dia toerana sy posta no azony. Fa zao diso ny anjara voatendriny fotsiny izy. Posta no azony Josefa rehefa niaraka tamin'ny vadin'ny Potifara izy fa tsy ho mpanapaka ny Egipta mandrakizay izy. Ny anjara voatendrinao dia tadidio tsara na ny destinao dia eny an-tanan'Andriamanitra tsy misy idirany amin'izay tranga iainanao androany. Maro amin'ny olona ny maika ho any amin'ny posta fa tsy misaina destin. Tadidio fa ny fanekenao hiditra eo amin'izay posta mahafaly ianao androany dia lasa antoka anakananao tsy ho any amin'ny destinao raha pitso. Teny aminao androany. Aza manofanao ny olona andevozon'ny posta fa very destin. Matahory ianao an'Andriamanitra. Teny kaikinao matahory ianao an'Andriamanitra hoe. Tenenao mpiketsopotsara jero tsara maso matahory ianao an'Andriamanitra. Tenenao izy ny antony omanantsika hoe amboatra amin'ny fotsika anadiony ao anatsika tsy andevozon'ny posta hoe anamary tena ao anaty ota fa andray fanapahan-kevitra iray amin'Andriamanitra. Areteka ao an'Andriamanitra. Alleluia. Ataovy alleluia moa e. Zanak'Andriamanitra tsy voafetra amin'ny posta zany fa zareo Josefa ny fahombiazany tsy eo amin'ilay posta fa notronon'Andriamanitra niala teo amin'ny toeran'ny andevo mpanapaka ny Egipta ray manontolo lasa prince. Ny anjara voatendry tehirizin'Andriamanitra ho ahy dia be lavitra no ny tranga sy fanoherana misy eo amin'ny fiainako. Nanomboka teo aho dia nanapa-kevitra. Tompo, baibai ny posta fa androso ho any amin'ny destin koa. Tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Andriamanitra nera mamoatra antsika no atao afaka syfadikana dia mijery antsika izy. Inona ny jeren'Andriamanitra aminao? Ny fonao, ny toetranao, ny toe-panahinao, ny fijoroanao. Faefatra, nanandratan'Andriamanitra ny Josefa dia izy ny fandray tamin'ny fanata ao amin'ny rainy. Ny fandray tamin'ny fanata ao amin'ny rainy izy. Izy io raha io, rainay izy any an-danitra. Ho masinina ny anaranao. Ho tonga ny fanjakanao. Ho atao ny sitraponao. Amen.
tantaran'ny Josefa dia tadidio tsara, izy mpanonofy, izy tsy mahay mandika nofy zany. Genesis 7:30 zay rehetra nampisy fiainan-tsara tao am-pony dia omeny manontolo fahatsarana rehetra anao fa tsy hisy bobongolo. Halleluja. Fa ny zavatra takina dia ilay fonao torotoro. Genesis 7:30 ka hatramin'ny 1:20. Ary nambarany tamin'ny rainy ireo rahalahy koa izany dia niteny mafy azy ny rainy ka nanao taminy hoe fa manao ahoana zany nofisinao zany, mo ho avy tokoa va sy ny reninao ary ny rahalanao ka iakohaka amin'ny tany eo anatrehanao. Dia nialina azy ny rahalahiny fa ny rainy kosa nitadidy zany zavatra zany. Jereo fa le nofy nampialina ny rahalahiny nankahalana azy. Rehefa niala teo amin'ny rainy izy dia tadidio ilay fanahy tao amin'ny rainy mpandika nofy ny napiditra azy ao amin'ny anjara voatendry. Mazavaiko misimisy kokoa. Teto ny dadan'i Josefa ny mpandika nofy Israely na Jakobo no anarany fa tsy Josefa mihitsy. Tamin'io Josefa mpanonofy fa ny rainy mpandiky. Ao amin'ny Genesis 5:9 nefa kosa dia zao ny zavatra nitrangana avaliana rehefa tany amponja izy. Ary izy roalahy taminy nanonofy zahay ka tsy misy mahalala ny heviny. Dia hoy Josefa taminy, tsy avy amin'Andriamanitra va ny filazana ny hevitry ny nofy? Masininareo lazao amiko zany. Eny hoe amin'izay. Teto Josefa ndray ny lasa mpandika nofiny hafa. Jereo fa nahatonga ny Josefa tao amin'ny seza fiandrianany dia tsy le nofy nampahitana azy fa nofiny hafa nadikany. Toro tsara ny tanany zay miana. Teto Josefa nanonofy fa ny hafa. Fa ny fanan'Andriamanitra tao amin'ny Jakoba no tao amin'ny Josefa, nanambara tao amin'ny Josefa ny dikany nofiny hafa zay very hevitra niara-nonona taminy tao amponja. Problema, nofiny vao maika nitondra azy tao amponja. Fa ny nofiny hafa nadikany natafavoaka azy. Eny io ty famarinany ty. Azafatra mpifantoka amin'ny nofinofinao asoanareo menakavy. Mivoato ao mba hanonofo an'ny hafa andika an'izany mba tonga anao any amin'ny anjara voatendry. Nofiny Josefa nampialina ny rahalahiny nitondra azy tany amponja. Nofiny hafa namoaka ny Josefa tsy tao amponja fa ho any amin'ny anjara voatendry. Misy dingana ampahitan'Andriamanitra anao zavatra, promesse na fikasana. Fa misy lalana amoahan'Andriamanitra anao ao anatin'ny sarotra, tsy anao mpanonofy fa miakatra eo midingana mpandika nofy. Zay ny mahasoa ny fanomeza pahasoavana. Mihoatra lavitra no fanomezana rehetra. Rehefa feno fahasoavana ianao dia manana ny mihoatra no izay ananan'ny olona. Zay ny mahatonga ny atao hoe fanambinana, tsy fananan-javatra maro. Fa ny fihavanao mihoatra no izay ananan'ny hafa amin'izay omen'Andriamanitra anao ka tokony ho kolokoloina amin'ny toe-pomendrika ao anazy sy toe-panaraka an'Andriamanitra atao hoe don na fanomeza pahasoavana. Don spirituel na fanomeza pahasoavana ara-panahy. Ao anatinao anie misy ny fanahy amin'ny fanasitranany. Ao anatinao misy fanahy mahagaga. Ao anatinao misy fanahy amin'ny faminaniana. Ao anatinao misy fanahy atao hoe fanahy an'Andriamanitra. Zay tsy ananany zao tontolo zao ka mampitotototo azy. Amin'ny fotoana anankiray amaritany zao tontolo zao fa zay masonofo no atao hoe fanambinana. Eo amin'ilay mararaka azy nijoroan'ilay fanomezana ao anatinao amboatra ny zavatra rehetra satria ny mihoatra lavitra no izay totototon'ny tany nomen'Andriamanitra anao ka hitadiava zao tontolo zao anao. Tsy mareteka. Halleluja! Halleluja! Rehefa tao amin'ny Josefa ny fanahy ny rainy dia tsy azo sakanina ny fahatongavana any amin'ny tronina na ny seza fiandrianany. No marina lalan'i Josefa mety azo ny hafa na vily ho any amin'izay treretiny sainy fa tia ny efa rany. Ny tia ny ralahany ho andevo izy
fa tsy navelan'le fanomezana ho andevo izy ianao na teo andevo aza tsy fantsiko fa no mpanjaka ihany tsy noho ianao loatra fa ny qualité mpatsarana ao anatinao noho izany aza manaiky toetra eo amin'le fanandevozany ota milasy mitsangana fa zanak'Andriamanitra raha afaka nandado se fa tonga teo amin'ny trône androany ariva tehteny aminao mino aho fefa nanda falitony ianao ary nanaiky fiainana mahitanao ihany amin'ity telo soa arivo ity eo amin'le seza fiandrianana mendrika ny mahazanak'Andriamanitra anao tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra naiza misy anao rehefa mifanan'Andriamanitra anao anatinao mitarika ianao tsy azo sakana ny fahatongavanao mianjara voatendry rehefa eo aminao ny fanahindray dia mitonanao tsy jery sy hovariana ianao hiaina amin'izay toerana misy ianao androany fa io fanahy io ny ampijoro anao ho an'ny hafa io fanahy io rehefa ao anatin'ny olona tsy mampitodika anao hijery anao ihany fa io fanahy io rehefa ao anatinao mampiditra programan'Andriamanitra tonga anao karazan'olona hevitra ny hafa tsy avy aminao io fahatsara-panahy io tsy avy aminao io fahagagana sy fahaiza-manao tsy takaty ny saina io tsy avy aminao io fanovam-piainana atonga anao hitarafana amin'ny fahatsaran'Andriamanitra io fa fanomezana avy amin'ny ray ny fahazavana tsy misy anenenana avy amin'Andriamanitra io nataonao anatinao noho izany rehefa ao anatinao io ka nitondra ny Josefa hivoaka mifonja ho any amin'ny trône androany arivo naiza toerana misy zay fonja mbola hitoeranao no ny œuvre ny Saint-Esprit sy ny asa amin'ny fanamasina androany arivo tafavoaka ao ianao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra halleluja halleluja rehefa ato amintsika ny fanan'Andriamanitra dia manjaka ao anatintsika ny fanan'Andriamanitra izany no mahatonga antsika manaiky roso amin'ny fanolorantena tsara anana fiainam-pahatanjahana ara-panahy miatika ny fanoherana rehetrarehetra misy eto ambonin'ny tany mba fantatrao ve mahafinaritra ny fijoro vavolombelona ny lera namana teo mpitantana tsy marina izy ozy izy dia misy fotoana naka vola tsy azy menatra kely sady latsaka ny ranomasina zay le fiovampo avy any amin'ny pôle nord izy tsy hoe tany amin'ny pôle sud fa samy mangatsika ireo fa avy any amin'ny pôle nord izy tonga dia tany maiva tanàna masinao le zany mafana tsara alleluja dia ny oloatra ireny tonga dia azo ametrahana fitokisana fa amin'ny fomba hoanao moa ny anerenao atoky ianao amin'ny façon anao nefa mahita fa misy zavatra mbola tsy mety ao nefa petera rabety raha tsy mibebaka ianao tsy azo mampahery toerana eto hoe tsy jorojoroana foana responsabilité ngeza be ny an'ny mpitandrina satria ny anadinana anay dia mbola mihoatra lavitra no ny anadinana izay mihaino anay tsy misoro ianao an'Andriamanitra mbola mba misy mpanampy sy teny tonga manintsy eny atsofony eny indraindray manafotoana satria ianao mbola tepetraka amin'ilay seza fiandrianany fahazarana fa zaho tsy fialokalofana ny seza aloha tsy misy nininina tsy trônina aloha voafonja fa ny fahitako ny fanamasina nitondra ny Josefa avy any amin'ny fonja ho any amin'ny trônina tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra tsy maharetehaka raha dika toeram-paneferina le fonja ny fakahitany tamin'izay nila vonjy nefa samy mbola ao anaty fonja samy ao zao ihany Josefa te hamonjy ny hafa fa ny hafa tsy misaina afa-tsy ny tenany fanamasonao meo fahendrena tompo afaka hitoetra ao anatinay ny famarina zany teny zany toroteny tokony ho adiny roa zany fa fitinina ao anatin'ny ray mandeha fa ny fananao masina apiditra azy ao anatinay fahadimy inona natonga any Josefa ny afaka teo am-panompoana Genesis tokoa 2:7 tonga dia any amin'ny Genesis mihitsy isika ny 9:20 ka hatramin'ny 2:30 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta indro
izy fitotoana zina indrindra eran'ny Egypta rehetra. Ary manaraka izany kosa dia izy fitotoana mosarena ka anadin'ny fahavokarana be rehetra teo amin'ny tany Egypta ary horitry ny mosary ny tany. Ary ny fahavokarana eo amin'ny tany tsy ho fantatra noho izay mosary manaraka azy izany ka ho mafy indrindra izany. Izany hoe teto izany ty Josefa ity dia izy nandika n'le nofy izy hatreo amin'ny 2:30. Mission an'izany dia tadidio jereo fa nanomboka teo amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 2:30 dia vita ny mission raha ny tokony ho izy. Sady nandika nofy izy naneo zava-miafina hoe zao nodika an'izany nofy zany ry mpanjaka, vita zany ny mission. Koa dia zavatra tsy nangatahana indray no mbola nitohizany manomboka amin'ny 9:30. Manomboka amin'ny 9:30 ho jerentsika vetivety fa ny zavatra nitranga eo amin'ny anaran'ny tompo dia zavatra tsy nanontaniana anazy. Nanontaniany mpanjaka azy ny hevitry ny nofy tsy fantany. Fa eto mbola nitohizany lesy ko ankehitriny aoko fa rao izaho lehilahy manan-tsaina sady endry ka nanendry azy anapaka ny tany Egypta tsy nanontaniana azy zany ary tsy tao anaty nofy. 4:30. Aoka anao zany Farao ary aoka izy anendry mpikarakara hitandrina ny tany sy amory ny ampahadimy vokatry ny tany Egypta amin'ny taonjina 7. Tsy nanontaniana azy zany fa izy namoaka azy fotsiny taony 5:30 farany. Ary aoka izy ireo anangona ny hanina rehetra amin'ireo taona tsara ho avy ireo ka amory vary be amin'ny anaran'ny Farao ho fihinana any amin'ny tanàna maro ka aoka hitahiry zany izy. Eno amin'izay le izy. Zavatra tsy nangatana taminy no nolazainy dia nomeny mihoatra sady mazava tsara. Tsy tao anatin'ny nofon'ny Farao mihitsy ny 9:30 ka hatramin'ny 9:30 tompoko lahy sy tompoko vavy. Nangatahan'ny Farao tamin'ny Josefa dia ny hoe inona ny hevitry le nofy ary inona le nofy. Zany hoe sady nampahitana an'le nofy izy no nalala ny heviny. Zany hoe misy etapy anankiroa. Nangatahany Farao tamin'ny Josefa dia niandikany nofy fotsiny fa tsy hanome solution na vahaolana miaraka amin'ilay dikany nofy. Teto Josefa dia voalohany nanana révélation izy. Fa mbola ambony lavitra mihoatra noho révélation io ny fahaizan'ny Josefa nampiatra n'ilay fanambarana voarainy ho tonga fiainana amarana ny mosary tao Egypta. Marina amintsika betsaka manana révélation popoka be malala zava-panahy. Aitsika mamaky no avy mandika ny nofy sarotra fa ny problème mijanona treo le izy. Ny atonga antsika ho tafavoaka nefa ho any amin'ny Anjara voatendry tsy hatreo fa militsika ho tonga olona mahay mampiatra izay zavatra voaraintsika. Ary izay mahafinaritra amin'ity Josefa ity manome lesona. Tsy mionona fotsiny hatreo amin'ny fanambarana izy fa mampiatra zava-panahy amin'ny fahatsolotsaina nomen'Andriamanitra azy. Mila mitoetra sy manaiky isika ho tarian'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanamasina. Ary izay fitarian'ny fanamasina hatramin'ny faran'izay dia mahatonga antsika anana fahafahana hampiatra hita maso izay zavatra voaraintsika tao amin'ny tontolo ara-panahy ohatra ny Josefa. Rehefa manaiky ho vahaolana ianao mampiatra ny ten'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia miarabanao fiainao indray lay ho arabaina ho tafita midingana manaraka atoato. Tempo miatrika fanompoana lohahevitra izay mivoaboasana androany. Ary omen'Andriamanitra antsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Fa enina farany tsy toe-po fotsiny fa ny vision an'i Josefa mihitsiny nanana ny fahatakarana ny asaribidin'ny programa n'Andriamanitra. Enoana ilay izy ndre ampianaro ao tompomba ho akio-ny mitondry ilay fitiavanao am-pokomba ho ravaka diamondra toloy ao mba homendrika anioahary trodory fazavelanao rendrika omeoainy faizlena anteseko nyambopo tolory fa aretanao andrandrako valiso
omehoainy faindrena sy ny fiarovantena omendrika toko are ny fitiavana. Mila mivavaka tsika isan'andro. Mafantatrao rehefa mandinika ianao ka mijery ny alehiben'ny fitiavany, ny famindram-pony, tsika rehetrarehetra adala sitrana daholo. Za zay mijoro eto mibeny ny adala novainy fo voalohany. Hitanareo matomay mananatra dia matetika ao anaty fahavoazana ny tena isehoany zany atao hoe fananarana miditra zany. Fa ndraindraytsika rehefa mafy mafo tenenina kitiany kely fotsiny fiainantsika dia teteny Andriamanitra misy zavatra tsy azo iza kitihana, fa rehefa zany mikitika an'io dia mitodika ianao. Ain'Andriamanitra mihitsy aiza le kitihana anao izy. Zany mahatonga antsika tsy miasa saina mampiasa hoe mitatatata be dia tafiditra ao anatin'ny guerre ny golfe persika sy ny rehetrarehetra eo. Tsy miditra any ianao. Amen. Satria ianao mitondra ny ady ao amin'ny tontolo ara-panandaontsika ity an-tanina mafy. Vakaiky ny Genesis tonga 10:7-10. Inona ny zavatra mitranga ao? Inona le vision? Arojo sefa taminy. Aza matahotra fa mosy olon'Andriamanitra ve ahy e? Ianareo ny misaina nisy raha tsy ahy e. Fa Andriamanitra kosa ny saina izany ozy soa. Anao tahaka ny amin'izao anio izao efa hitany tamin'izany. Nareo ilay namarotra sy nanipy atao anaty lavaka iny efa hitany tamin'izany. Fa ny tanjona teteny aminareo hamelona olona betsaka fa tsy karazan'olona papresaka. Halleluja. Hitondra fiainana trany fa tsy voafetra eto tany. Halleluja. Ny fiainanareo dia haritra fa hiasa ataony Andriamanitra. Halleluja. Zany antsaroko fampiasan'ilay toe-poko. Tsy marety kaman'Andriamanitra. Josefa nijery ny tranga rehetra ho mihoatra lavitra noho ny fiainany. Mihoatra lavitra noho ny fiainany. Hitanareo? Mahatonga anao manana toe-po te hamalifaty. Valifaty dia vokatra avy amin'ny fitiavan-tena. Valifaty vokatra avy amin'ny fiheveran-tena. Valifaty fahatsiarovana ny zavatra nylalovana ho maharary. Zay no mahatonga anao tsy tafavoaka ao anaty ady. Fa raha ao anaty ady ianao fa ny Andriamanitra maniraka fa nafitoinana izy anakana anao fa tsy makasika amin'ny fonao, Josefa ianao zany. Satria ny vision anao mahita fa lalana zay zavatra mitranga rehetra eo. Tsy nampialatana mpanohitra napetraka ny destin anao noho izany tsy tokony ho tezitra amin'izy amin'izy ianao. Tsy mahalala ny tokony ataony daholo ny rehetra fa rehefa nanankina tamin'ny tombotsy tsara era rangaha afaka ampiasaina hatramin'ny goaika. Andriamanitra afaka mampiasa hatramin'ny goaika fatana alika raha hoaniny nefa ianao any alina teriny mba azonao an-tsaina zay zany. Noho izany Andriamanitra afaka mikasika ny fony izay heverinao fa mafy. Hitodika aminy tsy anjaranao zany fanjaran'Andriamanitra. Tsy anjaranao zany fanjaran'Andriamanitra. Ny anjaranao manaiky fotsiny. Dia inona ny zavatra ataonao? Miantso ny Tompo isan'andro. Te hahita fanotronana, te hiomby-panatrehana, ny foko mangetaetanao, ny fanahiko milanao Jesosy. Alleluja. Ovay a Jesosy isan'andro. Omany a Jesosy. Dia hoy ianao hoe Jesosy otrony ty foko makafy mitady anao, jereo reny foko miankoka minao. Tsy koropaka mihitsy ianao fa hiteny hoe Jesosy otrony ty foko makafy mitady anao, jereo reny foko miankoka minao. Voafetra ho amin'izay mety sy momba an'izy mianakavy no nahatonga ny vision andiso. Tsy ianao zany,
tsy ianao zany olona zany. Voafetra eo amin'ny manodidina sy ny fiainany mifantoka loatra tamin'izay mahasoa azy ny fifaliany, fa Josefa kosa nandeha lavitra. Raha teo izy ka tsy nanana vision an'ny hafa dia ny zavatra nitranga namaly faty Josefa satria eo ambony kely eo ary ny rahalahin'i Josefa dia natahotra mafy. Omy 5:50 ao. Inona ny zavatra nitranga amin'ny 5:50? Aoka alongany ny jerentsika vetivety. Ary rehefa hitan'ny rahalahin'i Josefa fa maty ny rainy dia hozy izy andrahoanao folentika amintsika Josefa ka mahaly antsika tokoa noho izay ratsy rehetra nataontsika taminy. Dia nanirakanankany amin'ny Josefa ary zareo zany mba nandefa ny elo lalina ka nanao hoe ny rainao manafatra fony izy manorona nanafatra fony izy tsy mbola maty kasika santima ka nanao hoe izao ny lazainareo amin'ny Josefa mamela reo ny fahadisoany rahalanareo sy ny fahotany fa efa nanao ratsy taminao izy eny mamela ankehitriny ny fahadisoany mpanompon'Andriamanitry ny rainao dia nitomany Josefa raha nyteny taminy izy ireo. Josefa zany olona karazan'olona mora voakasika amin'ny fony, bebe koretaka ny olona rehefa feno fahatsaraan'Andriamanitra ao anatiny, olona mora fahavaratra ny androny. Halleluja. Malemy fanahy. Ataovy amen moa. Ataovy hoe za zany Andriamanitra. Fa Josefa nahita fa Andriamanitra no nampiasa ny rahalahiny akala azy dia natonga azy ho any amin'ny anjara voatendriny. Hozy izy nitanjony tompo tsy fantatrareo fa tsy nareo akory tsy tia. Fa Andriamanitra tia hamonjy firenena maro dia ny saina hamonjy an'ity firenena ity izy sy hamonjy ny firenena any Kanana koa. Dia hozy izy zay no natonga anareo nandefa. Teteny indray ary izy merci tamin'ilay nanipy tao anaty lavaka. Tonga dia misaotra tamina maritra andevo. Misaotra nareo nikatona ny vision anareo. Dia zao tsy nikatona ny loha maleminareo ny problema. Zay fotsiny. Fa zao le nisokafan'Andriamanitra dia hafa mihitsy ny vision-ny. Nareo misaina ny lezo ratsy ha izy efa mahita ny fihefaran'ny lezo soa. Zany hoe ny olona atao hoe manana fo madio afaka hiaraka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mahita ny omega ny alohan'ny fotoana alfa anapahany hevitra hiara-dalana aminy. Nino aho fanamaritra ny omega ny fifadikananao 7 andro voalohany afatsika miroso makany amin'ny omega ilan'Andriamanitra antsika. Mahita ny fihefaranao tsara lavitra no fanombohanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mijery ny intérêt collectif foana izy. Inona ny intérêt iombonana fa tsy personnel. Raha voatafiditra anatin'ny ministera ianao manana fomba fisainana tsy mijery ny intérêt an-daolobe tsy sy antony tokony atonga anao apetraka Andriamanitra mitoeran'ny olona afaka ny modely hitarika azy ho an'Andriamanitra. Zany mahatonga le hoe toe-po-mpanompoana no ilaina. Mpanompony izy rehetra aloha. Zay teo lehibe aminareo dia hoko mpanompony izy rehetra. Tsy mitovy any amin'ny sosiete. Lehibe ny tsy maintsy hajaina. Fa tia indray lehibe ny midina manaja. Fa zao rehefa manaja ao ambany fanompoana marina ianao dia tsy mila manao aloha ianao hoe ajao aho. Mijanona daholo ny megafona rehetrarehetra. Allo ajao aza manendry aho. Ianao ny tsy penao ka tendrena lava. Fa matoko ny olona te-tendry anao fatany fa maneno ianao. Tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Misy zavatra tsy fantatry. Misy zavatra tsy fantatry. Atsipony teny. Eny am-pony mahalala dia atsipony tady. Eny atadriko ny omby. Amen. Izany misy fotoana Andriamanitra mandry anao amin'ny toeran'ny fahanginana. Voaviana zao nytory an'iny amin'ny Isaia 3:12. Amin'ny fahanginana inona no itombon'ny herinareo kanefa tsy mety nareo. Problema io le manaka valy io matonga to toeran'ny boka. Dia ny olona manana fahabokana ra-panahy ihany tsy mety mangina fa manao an'ilay tanàna ho fiainana hoe manaka valy. Jereo ny akaikinao oka iova hoe dia zava tsara ny resaka. Tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Halleluja. Miditsika mametraka ny lanja amin'ny famonjena amin'ny fiareta-po an'Andriamanitra, amin'ny fahareta-po koa amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Meteza hiaritra
ny hafa zao reny niaritra tafavoaka doly tsy mba hitanareo hoe fijona vavolombelona da tolo andrity ao fijona vavolombelona raha namana faharoko nitovitovy ny izy rahalahy aza mieritreritra hoe mbola tsy tonga te dia tsy hitako sara mbola mba mety mahita an'izany ka maky Andriamanitra niatsino ambadiky ny écran fa n'Andriamanitra tena amin'le maso mahita ny lalina ny apo mino fa miasa eto ny fanovan'Andriamanitra akasika amin'ny fontsy raha avy eto ilay fiainam-piovana avy amin'Andriamanitra tiako ianao ite-tanina mafy be ho an'ny tompo alleloia ndao tsika anao filazana sy fanatitra foy aorin'izay ihany dia hivavaka aza mbola misy miala fa hivavaka tsika aoriana zay tainy Jesosy tsika rehetra alleloia misaotra ny tompontsika ny amin'izao hiditra amin'ny herinandro faharoa amin'ny fifadikanina izao dia samy ho tafian'Andriamanitra hery ary indrindra iombina mibavaka mandrakarivotsika ao anatin'izany fifadikanina tanterahantsika izany dia ny programmatsika dia tahaka an'izao indray ny amin'ny herinandro manaraka rapitso tahaka ny fotoana mazatra rapitso amin'ny fitora maraina dia misy ny fotoanan'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo iarahantsika eto amin'ity toerana ity amin'ny fito dia rapitso fotoana manokana fa hitantsika noho ny amin'ny lafiny toetrandro dia mbola tsy afaka manatanteraka ny regroupement eny amin'ny bypasstsika fa eto rapitso zany dia somary lavalava ny fotoana rapitso alleloia izany hoe tsy mirava amin'ny sivy sasany tsika fa mety mbola mitohy hatramin'izay tratra satria ity toerana ity disponible ho antsika hatramin'ny 12 ora atoandro dia izany hoe mitohy izany ny fotoana rapitso ao anatin'ny fifadikanina dia izay zany ny programmatsika rapitso ny amin'ny herinandro ny sekoly dia mitohy latsinainy talata larobia etsy amin'ny supérieur ao amin'ny rihana faharoa amin'ny fito ka hatramin'ny valo sasany latsinainy sy talata alarobia ary mbola anasanantsika ireo fotoana rehetra ireo ny taridalana ho amin'ny fifadikanina moa dia raisintsika isan'andro any amin'ny groupe ihany dia takizay koa hitantsika ihany any amin'ny sekoly dia ambarany isan'andro ireo tenin'Andriamanitra sy ireo taridalana ho amin'izany fifadikanina izany ny programma ny zoma dia miverina eto ihany tsika zoma tahaka ny fotoana tahaka izao amin'ny 4 ora dia eto amin'ity toerana ity tsika ny sabotsy heriny ity resako ity fa tsy rapitso sabotsy heriny amin'ny 4 février dia tsisy fotoana eto amin'ity toerana ity satria misy mampiasa ity toerana ity fa kosa tonga dia maraina dia any amin'ny bypass ny fotoana miaintsika tsy atsy amin'ny soprite fa any amin'ny bypass ny sabotsy heriny 4 février dia tonga dia maraina parivandro zany sady regroupement no ao anatin'ny fotoana mifandraisantsika amin'ny sabotsy heriny io teneny koa izay ny programmatsika amin'ity herinandro ity akoatran'izay moa ho antsika rehetra samy mahafantatra an'izany dia misy any ny sujet de prière isan'andro ao anatin'ny fifadikanina dia tsika rehetra samy asaina anaraka ao anatin'izany rehetra zany mba ahafahantsika manaraka ny rythme ao anatin'ilay fifadikanina tay Jesosy manasanao hitsangana injiro ny tananao andao hivavaka ao amin'ny fanatritsika ray masina amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny fitiavanao ny amin'ny fahafahana mijoro mitondra amin'ny fanatitra eto anatrehanao androany ianao ilay nyteny ao ka tsy sisy ao foana tsy mitondra fanatitra ny rehetra izay manome voninahitra anao makasitraka tamin'izay rehetra ny tahinao sy nanambinanao ny tsirairay ary misaotra fa ianao tokoa no mitahaka ianao no momba sy miany fiainana isan'andro taony tsirairay avy izay nanolotra ny fahafolon-karena ny sakrifisy ny fanatitra amin'ity andro androany ity dia ianao no ankasitraka ary ianao no amaly fity ny tsirairay avy voninahitra ny naranao dia mba akasitrao zao fanatitra izao mba ho fanatitra tena mendrika eo anatrehanao voninahitra ao ray masina amin'ny anaran'i Jesosy amen mitehaka mafitsika ho an'ny tompo alleloia aza misy mipetraka tsony ahofany milanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra ny fonao manontolo saotra tompo ny amin'ny teny fiainana izay omenao anay azonay amin'izay zao ny antoka fa rehefa hivavaka izay
tsy hoe ivavaka izay tonga dia anandry fotsiny an'ilay zavatra irinay mba ho ataonao reny tsy maika amin'izany izay fa ny mamaika anay dia ny hoe tsy aly eto izay Andriamanitra raha tsy mahazo taopy fa momba anay ianao. Ny fanatrehanao no ambony indrindra aminay tahaka ny vavaka Mosesy mila présence mihoatra noho ny onction. Tsy hoe ny fampiasanao no ilany ianao fa ny fombanao. Ianao efa niteny hoe aniraka anjely dia hozy izy Mosesy za tsy anjely ny ilaiko fa ianao mihitsy no ilaiko. Marina fa efa nizara roa ny ranomasina mena, efa nandoa rano ny vatolampy, fa tsy aly eto zahay raha tsy miaraka aminay ny tavanao. Afofany amin'ny lanitra ny tanao dia mivavaha amin'izao fotoana izao. Tompo, aoka ny tavanao sy ny présencenao ombanay foana amin'ny fotoana rehetra. Naiza lianay ninona tanteranay mandritra ny titony ity mialohan'ny ainganay ao anatin'izao vavaka sy fifatikany izao. Miangavy a Tompo, tsy sitraka eo mason'ny olona ny ilaiko, tsy anisany Israely akory fa ianao no ilaiko Andriamanitra. Vangio aho fa rehefa raha tsisy ianao dia very, fa raha mbola eo ianao Andriamanitra tsy oron-javatsoa fa ianao ny rehetra amiko. Asandraton'ny tanao dia teneno Andriamanitra ho faniriana ambony indrindra omponao zany. Tompo, za mivavaka ao anatin'ny fonay, aoko tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy. Tononoko ny fahatanteran'izany amin'ity taona ity, ny fanatrehanao no momba anay, ny fahatsaranao miaraka aminay, ny voninahitra ao an-drakotra anay, ianao loha lalina sy ho vody lalanay, ny fanotronanao eo amin'ny fiainanay. Makasitraka dada malala amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Rehefa hitan'ny Farao ny présencen'Andriamanitra dia no azoniny amin'izay Josefa. Ny antony tonga ny Farao ny azona ny Josefa satria ny fankahita tamin'Andriamanitra izy teo fiainan'i Josefa. Misy fotoantsika tsy mila mitory hoe enoy ahako, fa vakiana fotsiny eo mitoetranao hoe hoentinao aiza ny fanompoana. Fanompoana miatrika inona? Miatrika ny asa-pamonjena. Izay no hevitra anatin'ny fito andro manaraka. Midika fa ny présence mila omenao voninahitra aloha vao miaraka aminao izy. Satria tadidio raha tsy ny ankohaka satraka sy mesaka sy abedina go. Eny hoe raha tsy ny ankohaka satraka sy mesaka sy abedina go teo amin'ilay sary olona volamena dia tsy niandry azy meloa tao anaty laforo ny présence. Aza matahotra ny hafanany pito ny laforo lalovanao anaty setra. Fa miangavy ianao aza mikohaka amin'ny andriamanikafa na manaiky ho resiny izay fa miloviliana lalana atakalo an'Andriamanitra. Fa zao no izy meo voninahitra ny présencen'Andriamanitra aloha vao afaka hiaraka aminao ao anaty laforo izy. Angataka amin'Andriamanitra tsika. Tompo, présencenao no ilaiko, ny fanatrehanao no ilaiko, ny fanatrehanao no ilaiko. Tsy matahotra fa marary, tsy matahotra fa feno olana, tsy matahotra fa mafana be ny laforo Andriamanitra, mamay be izany. Tsy izay ny atahorako, fa zao raha sanatry ka tsy eo amin'ny fianako ny présencenao. Hitodika tsy hijery olona, zany antony vavaka sy fivadikanina, tsy hijery feo avy aiza na avy aiza, fa angina iaino anao, angina dia mantatra hoe aiza ny fanatrehanao. Tompo, raha mbola eo ny fanatrehanao, tia Tompo, asa natao vavakao. Hofany amin'ny lanitra ny tanao dia teneno Andriamanitra, samy mahatsiaro hoe inona ny laforo lalovanao, fa zao vaovao mahafaly. Raha tena Andriamanitra ny antony fonao sy ny fatokianao, ary izy ny anterany ao anatinao Ray Manontolo, izy niditra tsetra hikarakara ny mombanao Ray Manontolo. Tsy makaizy ho laforo raha oharina amin'ny alehibean'ny présencen'Andriamanitra. Hiaraka aminao amaky an'ity taona ity Andriamanitra, hiatrika andreo laforo be dia be rehetra izay mety ny heverinao hoe tsy tiana ho lalovana akory, fa ny zavatra azo antoka dia zao, tsy makaizy io ary tsisy fiatraikany eo amin'ny fiainanao. Afaka midedadeda ny afo, ilainy zany ho amin'ny maso ny mpitazana, fa ny zavatra azo antoka dia zao, izay mpitazana ihany no hita ny herin'Andriamanitra fa tafavoaka ianao. Amin'ity taona ity tafavoaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy, tafavoaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Averiko tafavoaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Sujet de prière manaraka, mampiavaka anao sy miaro anao ny présence. Noho ny présence dia miavaka ianao.
hitantsika fa niavaka izay olona nomban'Andriamanitra tamin'ny fanatrehany. Rehefa tariny fanatrehan'Andriamanitra ny olona dia hoentin'Andriamanitra any midingana tsy vitan'olombelona. Satria fantatsika tsara fa rehefa manotrina tsokatsokatra daholo ny mason'ny olana. Ny onction mila mason'olona ahita olana. Ny assistance divine na mifanotronana ny mason'ny olana no ampahitana olona misy Andriamanitra. Dotsika ivavaka tompo amin'ity taona ity mifanotronanao ny fikiriko ao amin'ny fanompoko. Ny zavatra azo antoka efa mimakomana sady azo fa ahita ny olana tonga dia mahita, tanana mivilana tonga dia mahitsy. Halleluja. Masamba tonga dia mahita. Tsy zatra ny hitany Andriamanitra fa ny présence anao no hitany. Présence anao no hitany amin'ny anaran'i Jesosy. Fainy amin'ny lanitra ny tanao dia hoe mambavaka izany tompo. Amin'ity taona ity tsy fotoana hisasarako fa fotoana ahitako ny fisasaran'ny olana mifankahita amin'ny fanatrehanao. Ahiratra masony dia alala fa momba anay ianao. Ary ianao momba anay iza no atohatra anay Andriamanitra. Izany no antony mahatonga anay manamboatra toe-po, manamboatra toe-panahy hifanaraka amin'ny sitraponao mandrakarivo. Voninahitra ny hoanao rery mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Vavaka farany. Halleluja. May mametraka an'Andriamanitra ho tompon'ny fahendreny Josefa. Ozy izy amin'ny Genesis toko faha-7 andimy ny fahavalo. Faketsika kely vetivety fotsiny. Andimy ny fahavalo ho taribavaka. Ary izy roa lahy taminy nanonofo zahay ka tsy misy mahalaza ny heviny. Dia hoy Josefa taminy tsy avy amin'Andriamanitra va ny filazana ny hevitry ny nofy. Masiny ianareo lazao amiko ilay izy. Mahavariana. Hoy izy tsy avy amin'Andriamanitra va ny filazana ny hevitry ny nofy. Kanefa izy rehefa avy eo lazao amiko. Zavatra somary mahavariana. Teteny Josefa rehefa feno Andriamanitra dia misy Andriamanitra afaka hamaly ato anatiko ny amin'ny hevitry ny nofo izay avy aminy. Napetraka fa tsy avy amin'ny Josefa ilay izy fa avy amin'Andriamanitra. Fa lazao amin'ny Josefa ilay izy raha tiana horen'Andriamanitra atoato ho adresy hamantarana ny fisian'Andriamanitra mahaolana ny tokantranonareo. Ho avadika Andriamanitra ndrasa amin'ity 2023 ty ho asa fanompoana-pamahaolana fa tsy mpitarahina intsony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Asandrato izay vavaka izay, asandrato izay vavaka izay. Ray masina tsara indrindra izay ny an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy. Sotranao izay fa marina aminay ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe tsy za tsy no velona fa Kristy velona tanatiko. Ary lasa adresy hamantarana anao ny fiainako. Ho vahaolana mandehandeha Andriamanitra. Tsy hoe pastera rery na olona manokana fa tena za mihitsy amin'ny alalan'ny finoko anao koa. Amin'izao mantsy tsisy olona manokana tao hoe miavaka izany fa ny olona tsara avy dia manana ny fanan'Andriamanitra miaraka satria fanahy avy amin'ny Jesosy Kristy daholo ny ao anatin'ny olona rehetra. Noho izany afaka manantena izay antenany ny hafa, afaka mahita ny tompo tahaka izay hitan'ny hafa azy amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanan'Andriamanitra ato anatiko. Noho izany manomboka androany tsy azo nizanizy ampiresahana vilalan'ny izany intsony fa direct tany amin'ny raiko mba tsy ho voafitaka fa efa akaiky ny fotoana ampakarana amin'ny anaran'i Jesosy rery any, Jesosy rery any. Izany antony vavako Andriamanitra fantatro fa rehefa feno anao ny fiainako dia adresy hamantarana ny fisianao eo amin'ny fiainany manodidina. Fofany amin'ny lanitra ny tananao dia misora azy amin'ny fonao manontolo. Makasitraka tompony havalim-bavaka androany. Mamy ane zany, tsara ane zany. Sotra fa mihoatra loatra zavatra teneninao aminay. Mahery ianao, lehibe ianao, mihoatra noho izao rehetra izao ianao. Tsy misy mihitsy ny tahaka anao izay Andriamanitra. Finaritra rehefa mba isan'izay ny fidianao. Endre izay sy ny fahambanianay. Ary mahavariana fa ilay izy tena tonga dia ataonao tanteraka amin'ny sitraponao fotsiny. Raha tsy andevo Josefa tsy napakarina ary tsy tonga ianao nanandratra azy. Satria ozy izy mpanao salama manandratra ny mahantra hiala eo amin'ny vovoka izy ary mametraka azy ho mpanapaka ny olony. Halleluja. Raha tsy misy fanetretena, tsy misy fisandratana, raha tsy misy fiovam-po, tsy misy fiainam-piovana, androany ovay Andriamanitra, ovay ny foko, ovay 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 oanao, ovay
ovay aho hoana, ovay aho Jesosy, ovay aho, ovay aho, ovay aho hoana. Apetrao ny fona amin'ny tananao. Tompo tonga amin'ny fotoana ahitako ny fiovam-piainako amin'ny alalan'ny fiovam-poko. Manaiky androany izany zany teny zany. Tsy reko fotsiny zany dia entiko mody fa mahafinaritra. Fa indrindrindrindra Jesosy, ho fiainako manomboka androany. Tiako ianao Tompo, mamiko ianao, ndrehetra momba efanao, raiso fatolotro anao. Tsisy fihetsaram-belatsy. Hitanao ary vakianao ny ao anatiko ray manontolo Jesosy. Tiako marina aminay tsirairay avy ny teninao fa tiako zay tia ary zay fatrapitady aho dia ahita. Raiso ny fifaninanao amin'ny anjara voatendry. Mandana mody amin'izao herinao zao fa ny tompo ombanao, ny aretina hosotraminy, ny olona novahany, zavatsarotra rehetra ho amorain'Andriamanitra. Mahita n'Andriamanitra anokatra ny lala ny fampahitana fity amin'ny fomba tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainan'ny fon'ilay olona misokatra manantena ny tanany sady miandrandra fiovam-po avy aminy. Mandihana fa ny tompo ameny zay banga rehetra eo amin'ny fiainanao. Izy le mpamerina fiainana, izy le mpanova fiainana, izy le mpanatanteraka ny tsara sy mihoatra lavitra. Tsofoko rano amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Mandihana mety ny zavatra rehetra. Ninninona ady sarotra lalovanao amin'ny herinandro ity, andreny vavolombelonao amin'ny fampahitana fity tsy takatry ny saina. Le fagaka mpanasitranana ny endrasanao hatramin'izay, tia no herinandro mpamangina ilivren'Andriamanitra an'izany ao atokantranonao. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa tsofoko rano ianao fa tanteraka amin'ny vavolombelonao. Mandehana amin'ny tompo, amin'ny lalan'ny tompo, amin'ny tenin'ny tompo, amin'ny fijoroanao amin'ny tompo Jesosy tsika. Zay efa nanao fanatitra ny tenany hamonjy antsika eo amin'ny fitiavana antsika. Dia mahita ny fanatrehany ao ambony lavitra sy mihoatra noho ny zavatra rehetra. Sekre anankiray mifalia ao aminy, miravoravoa ao aminy, miderazy amin'ny fonao manontolo. Aza mitanondrika ao anaty ady fa namanda ny Jeriko azy, rava noho ny fiderana azy. Ndrehetra ho voninahitry ny anarany mandrakizay. Hitanareo ny Jehovah ka iaro anareo. Mamirapiratra ny tavany aminareo nisy ka mindra fo aminareo. Ananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana. Mandehana amin'izao herinareo zao fa ny tompombanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta. Amen. Nazareo fahasoavana fa mifahasoavan'Andriamanitra ny mato izao fa mifahasoavan'Andriamanitra ny mato izao anareo. Amen. Rapitso izara amintsika ao anatin'ny communion ny zava-miafo ny fotoanan'Andriamanitra ao anaty fiombonana. Inoko fa hitondratsika ao anaty fiadanana zany ho amin'ny fotoana rapitso maraina indray fotoanantsika fandraisana ny fandraisan'ny tompo miaraka eto. Samy ho tain'Andriamanitra veloma daholo tompoko.